alatsanay ny roapolo marsa telo amin'ny roapolo sy roa arivo manantitra ny araha-bambampirarintso antsika mianakamy zay manaraka ny miara-manonja eto amin'ny MBS radio mada amin'izao andro vaovao izao amin'izao herinandro vaovao izao isaorantsika ilainary no ny fitantanany sy ny vitahiny satria raha tsy izy dia tsy afaka ny iresaka sy serasera amin'ny alalany ity fandarana miara-manonja MBS radio mada ity isika mianakavy ka dia rariny sy mendrika tokoa raha isaorantsika izany nahary izany araba tsy misy anavahana no atao satria dia iray ihany isika iray ihany sika na inona zavatra miseho eto amin'ity firenena ity dia samy miaina an'izany ny rehetra ary samy miaina ny fasairanana sy ny irifiry amin'izao fotoana izao ka dia tsy misy ny hoe anavahana fa dia iray ihany zany isika mianakavy akoatran'ny izay dia ara-paina manokana ireo teknisiana marobe na ny eto amin'ny fohibe na ny any amin'ny faritra rehetrarehetrany zay manao ny aintsio zavatra tokoa amin'ny lafiny teknika ny fandarana tsy hivina ihany fa amin'ny alalany radio mada ny MBS radio mifahita lavitra MBS ny Facebook ny YouTube no afahanao manaraka an'izany fandaran'izany ka dia arakaraka izay mapetenao zany no narahanao nyity fandarana ity ny rarina dia ny hoe tsy ho verimaina ny fotoana fa ao anatin'ny za fanarahana fandarana miara-manonja MBS radio mada zany no ahafantaranao zavatra maro samihafa zay tsy fantatrao ahafahanao ihany koa mampivelatra ny fomba fijery ny fanaovana fanadiadiana sy ny hoe famakina ny zava-misy eto amin'ny firenena mba tsy handray amboliny fotsiny mba tsy hoe andray atao hoe tsy misy eritreritra izay hoe atosaka eny amintsika mianakavy eny fa dia anjarantsika no mamakafaka tsara ny mandinika tsara ny misaina tsara ny zavatra miseho sy ny zavatra izay tenenina amintsika ihany zany fa ny miara-manonja MBS radio mada moa tsy hivina ihany zany fa anjara briky no entina eto ao anatin'izany hoe fitiavana ny tanorazana izany samy ty tanorazana daholo ary samy manana ny fomba anehoany ny fitiava-tanorazana ny tena hoe fitiava-tanorazana zao dia ny tsy misalasala milaza marina tsy matahotra milaza marina tsy matahotra tsy misalasala mamaky-pantsilana ny tsy mety tsy matahotra tsy misalasala ny milaza izy zavatra rehetra mambotry vahoaka sy mampahantra vahoaka ary tsy matahotra tsy misalasala milaza ny zavatra rehetra izay mahasoa izay zavatra tokony atao mamerimberina ny andidy tokony atao ary milaza ihany koa ny andraikitry ny tsirairay dia mipetraka ary ny fanontaniana manao hoe dia ahoana indray zao reny teny varabohatra itosy reny ahoana indray reny telo amby roapolo sy roa arivo fotoanan'ny fifidianana iza na hoe avy aiza ny mahatonga ny fisavorovorona iza na avy aiza no mampiteraka ny tsy fahafahana tena mampanjaka ny demokrasia tena izy eto amin'ity fireneny ity avy aiza dia iza ny fototra zany rehetrarehetra zany moa ve ny olona izay miezaka manetana ny mpiray tanorazana aminy isoratra anarana any anatin'ny lisym-pifidianana zany ve no miteraka olana sy savorovoro fanampiana izany ary fanatanterahana ny andraikitra amin'ny maha-olom-pirenena satria hiatrika fifidianana sika ary izy any anaty tokotanin'olona ry mifefery de nefa de tsy avela ampiasaina daholy ny fanakanana maro samihafa satria afa ny raisonnement na hoe afa ny fomba fanazavana izay hoentiny izay nampaniraka an'ireny mpitandro filaminana nanakana ny tim tsy hanao fiamparabana tratry ny taona tao amin'ny tanàna izay na privé ireny
afa ny raisonnement zay naniraka sy ny raisonnement zany amin'ny fitondram-panjakana ka natonga azy anapaka hevitra matoa zany manapaka hevitra hoe de faso mpitandro filaminana any dia misy everiny zay naniraka zany hoe azao ny antony zao ny antony zao ny antony fa ny avaty amin'ny tiako Madagasikara kosa ny raisonnement de tsotra ny raisonnement amin'ny hoe anatanterahana an'ilay fiarabana tratrany taona teny Tosy teny avarabohatra Tosy tsotra de ny hoe fitiavatany razana fanentanana ny olona amin'ny fisoratana anarana any anaty lisym-pifidianana inona ny maharatsy azy zany inona ny olana am'zany ary reo olon'ireo tsy vao hoe tamin'izao ane vao nisy hoe resaka fanentanana olona isoratra anarana na anaty lisym-pifidianana zany fa efa maromaro ihany zay tsy atory voanjodina am'zany ny tiako Madagasikara fa efa maromaro zay iza samy laza fa tsy mety zany iza samy laza fa tsy mampandroso firenena ny fanentanana amin'ny mpiarabelona isoratra anarana any anatin'ny lisym-pifidianana tokony isotra ny tiako Madagasikara aza amin'ny fitondram-panjakana ary tokony hanampy zay ny sary tokony iseho hoe inona no tadiavinareo de hoe zay any ohatra zao anatanteraka zao tena mety zany tsika zao tena ao anatin'ny taona ny fifidianana de ho ampinana reo zany raso fa atao zany ny fitandrona ny filaminana mba ohatra hoe tsy isin'ny arabe tapaka sao de misy manararoatra misy ny totakely sy ny totabe manakorotana ao anatin'le izy sy fa ity tsy zany fa tonga de sakanana dia ohatr'izay foana zany le iainana eto amin'ity firenena ity mbola ty amin'ny volana maromaro vitsivitsy mialohan'ny tena hoe fifidianana de fa zao sahady ny zavatra mitranga de anahoana zany io raharaha io rehefa mandeha any amin'ny fotoana jereo tsara fefa 20 marsa zao tsika anahoana lasa sanganehana le malagasy de sasa moa tsy de naraka loatra fa hoe ahoana zany tany avarabohatra Tosy zany raha fitinina fotsiny zany le izy de hoe misy ny etsika fanentanana fiara-panatratry ny taona tao amina tanàna anankiray izay privé izay misesy teny avarabohatra Tosy teny ka say ny tiako Madagasikara ho tanterahana saingy sakanany mpitandro filaminana zay voahiraka misy maniraka le izy de iza moa zany maniraka fa de fitondram-panjakana zany maniraka de hoe tsy azonareo idiranao fa nareo tsy nazo lalana sinsisa mbola ho ataotsika analizy zany rehetrarehetra zany rehefa aveo fa mba afahantsika aloha zany nahalala tsara sy manaraka tsara ny zavatra nisy de ho fitintsika atao anatin'ny reto rindra-tsara sy mifanadiadiana nataony mpanao gazety teny antoerana be de be mpanao gazety tany ary isoran'ireo ampanao gazety manao ny asany izy ary efa tonga hatrany ivelany ihany io tonga hatrany ivelany de ozy ny any ivelany hoe zay indray satria tsy mbola ela le tamin'ny valomarsa mbola ao anatin'ny ray volana valomarsa le hoe vehivavy ty manontary Andriary Finina le saika ho atsy Magro amin'ny Beoririka de tia indray vao misasaka ny marsa de io indray mola sakanana ray de mitovy tsisy hafa am'le teo Magro amin'ny Beoririka Magro amin'ny Beoririka mansy tamin'ireny tenena ka ty ny ampivoatanany fa fialana bala daholo zany ary avarabohatra Tosy inona ny problème ny avarabohatra Tosy ary amin'ny tanànan'olona ary zay le fanontaniana ka ndeha aloha arahantsika zany ny famidinana ny toejavatra niseho teny Tosy teny tamin'ny sabotsy tokony ho tamin'ny sivora tany hoany nanomboka niatrana tsikelikely tety avarabohitra Tosy ny mpitandro filaminana nahazo baiko manokana anakana ny etsika ny tiako Madagasikara Tosy anao fanentanana ara-pifidianana sy anao fitombavaka tao anaty tokotany malalaka sady mifefy an'olon-tsotra tonga tsikelikely tamin'ny-pilaminana ihany koa ny olona anotrina izany sady hitafa amin'ny filomarika Ravalomanana
oravitsy taorian'izay ny gadinao teny antoerana ny filomarika ravalomanana teo anatrehan'izany anefa nanomboka nampiseho ny heriny ireo mpitandro filaminana ka izy ireo indray no niantsy sady ny tarika korontana tsy navela hiditra tao amin'ny toerana anaovana ny hetsika ny olona no idina ny vavahady tsy nafany ireo mbola tany ivelan'ny hiditra nampiakatra natezenary ny olona ny fihetsiky ny mpitandro filaminana ka ny afara tamin'ny fifamaliana samihafa tsy voaja intsony ny maolona hatramin'ny solombavam-bahoaka raisina tamin'ny vozon'akanjo ny olona natositosika tahaka ireny dahalo sy mpamon'olona ireny ny mpanao gazety no rahonana inona tanse teraka ny zavatra ataonay clôture io ny tokony ataonareo dia iambina ny ivelany any fotsiny fa tsy hisakana ny olona tsisy tsato sakana ty zavatra ty inona nisy asika nataony tiako Madagasikara ka nitarika korotana apiezako zay fanontaniana zay mitokona ndraikisa zao mila koso le olonao faza konkomonina vava zany olona fa tsy mety zany velana itsora député raha vao tsy mity zay vahoaka raha mandehanareo aloha iaraka amin'ny vahoaka aiza le district aloha zay tena voadidiny mpitandro ny filaminana ny toerana rehetra teny ivelany sy manoloana ny vavahady nampiseho ny hery ny mpitandro filaminana ka nandefa bomba nandatsadranomaso sady nankarenina na ireny antsoina hoe assourdissant ireny nanapartiana ny olona vokany olona iray torana olona efa nahazo taona maro sepitry ny entony dia velona fantsehana dia zay ao arina mpitandro filaminana natosiky zareo ty olo ty nakao alohany dia vangy zareo zao natonga ny olana io napoakany zareo le zavatra valy zay eo kaikely eo zany eke hitady ty olona ty zareo nanapoakan'le hitako zao le mpitandro filaminana anakiray iny nanapoakany ty bararo ve zao za nanavatra amin'ny président fa nateraky ny vehivavy ianao ary zay le lahy no miteny anao
fahaiza-mba atao azao le malagasy tsy maninona fa dia eky tsy maninona tsy mitondra zavatra fiadiny zay fa zay nanaovana anay zao mila kosy raha olona ireo lay mpitondra mila kosy araky ny teny teo botsobotsina be le raha le filoam-pirenena nanao teny tsy voahevitra fa rehefa tena dirihana le izy mianakavy mila kosy atrio latsaka dolo zay tsy ho latsaka rehetra ahoana ty antanaranay nitorana grenady zay nga mangaraka amin'ny tena pilamina zay olona tsisy mikorota na tsisy miady miampahoana zanaka nitorana grenady manambady amanjanaka nareo sa tsy manataranaka nareo sa tsy manataranaka raha manataranaka za manao an'izany tsy nijanona teo fa nitony fifamaliana teo amin'ny mpikatroka maniry tehiditra sy ny mpitandro ny filaminana tsy nahitoitra azy ireo izay efa marobe anefa ny olona ka tavela tena amin'ny sisin'arabe tsy afaka niditra ny tombo miandalana ihany koa ny mpitandro ny filaminana fanjakana jadona tsy mandala ny mahatany tandalana sy ny mahatany demokratika ny Madagasikara no mijoreto vo hitsakitsaka tanteraka ny zoma olona sy ny fahafana maneho hevitra sy miteny ankahalalahana fotoana fongamany hitantsika tena andoha rano fotsy teo fa vahoaka marobe manapadalana ary atao hoe mibahana ny lalana andehanany fivezivezen'ny fiara tsy zavatra manoatoana ny mpitandro filaminana ka amin'izao maraindaina toandro zao dia mampanelo zavatra misy eto satria dia mipoaka hatramin'ny gaz lacrymogène ety amin'ny tosety matotsika ohatran'izao mahatavelo ohatran'izao nefa be dia be raha zay rehefa misy manam-paingana zay rehefa misy pailalana vesatsika satria tsy afaka mandroso mihitsika satria le toe-tsaina mihitsy ny tsy ao zay manimba n'ity firenena ity toe-tsaina zay matonga iteneneo andeontsika andeha satria didiny be sany zao mandeha zareo zao manana sany dia mandeha janontsika dia zay nge izy tositosika misy lacrymogène atreo aloha dia mahazavatra tsy rary mihitsy zao hita tsy kisy basy tsisy nino zao mahazo an'le vahoaka adidiny antoko politika voalohany ny mitandro ny anak'Andriamaso ny lalam-panorenana ary koa ireo lalàna sy didy amampitsipika manan-kery faharoa mandray anjara mavitrika amin'ny fampanjariana ny fiainam-pirenena fahatelo mampiofana ny mpikambana ao aminy faefatra manentana ny olom-pirenena andray anjara amin'ny fiainam-pirenena sy fiainana ara-politika ary fahadimy manao tatitra amin'ny raharaha politika ijoroany raha ny voarakitry ny lalàna velona 120 tsipika oatra 12 andininy fahinina ambiroapolo tsy misy mivoana amin'ireo ny etsika ataon'ny antoko tiako Madagasikara hatramin'izay ary nananja toy ny anak'Andriamaso ny lalàna velona ery famoretana no asetra izany manjaka ny mizana tsindriny ely eto amin'ny firenena malalaka amin'ny etsika ataony antoko politika sasany saingy rehefa ny timma dia atao tahaka izao manam-porofony tsy fanajana sy fanitsakitsahana ny lalàna velona ny zava-misy enatra ho an'ny Madagasikara eo amin'izao tontolo izao saika tsy navelan'ireo zandary hiditra sy hijanona tao anatin'ny faritra nanaovana ny fanetanana ny olona isoratra anarana anaty lisam-pifidianana ireo olona tonga teny an-toerana androany nisy mihitsy aza amin'ny fikasan'izy ireo androka sy hamoaka ireo olona efa tafiditra tao anatiny mizana tsindrinila misy eto amin'ny firenena onsolombam-bahoaka lany tamin'ny anaran'ny antoko tiako Madagasikara tena amin'ny distrika Anatsimondrano Alain Rantsimbazafy nandritra ny fifampiresana tamin'ny lehiben'ireo zandary rehefa piray antoko amin'ny filoham-pirenena manao hetsika dia lanao ankalalana izy ireo na dia tsy nahazona lalana azy izany tanàna ny olon-tsotra na propriété privée nanaova mpikatroka ty mafionana androany teny itosy ka tsy tokony angatahana lalana izany hoy kosa ny sekretera jeneraly ny antoko Rina Randriamasinoro nandritra izay fifampiresana izay araky ny taratasy avy any amin'ny préfecture tonga ty aminay dia refusé la demande nataonareo maly ny hetsika zay ataonay aloha zany eto dia eto nareo mpanao gazety tsy misy hetsika hafa atao ivelany ty faritra zay propriété privée ity ary ny tompony toerana hatramin'izao tsy nahazo taratasy fiampilezana hoe tsy azo atao ty hetsika ity ary tsy nisy fandrarana nataon'ny tompona ndraiky mpanjakana mahakasika manokana ny toerana zay anaovana ny hetsika tiana ihany manamarika ino moa no alehan'ny antoko ty maheto amin'ity toerana ity
zay tsy handeha ny an-dalambe, zay tsy hanao dia be, fa zay ampivory ny mpikambana atao anatin'le tokotima amin'izao akatoko ny fifidianana izao anentana ny olom-pirenena isoratra anarana ao anaty lisam-pifidianana satria tsy ny lalàna ny maneriny antoko politika hanao an'izay. Taratasy voaraina avy any amin'ny préfecture mahakasika an'ilay demande zay napetrakinareo dia milaza hoe fandavana ny fanatanterahana fiambonam-bavaka sy fampitana vaovao. Ny motif natao ato hoe tsy mazava ny adresy anatanterahana ny fangatahana. Milaza moa tsika hoe mbola tsy mahafantatra ilay tompon-toerana efa notifie amin'ny zavatra io taratasy avy any amin'ny préfecture io. Afaka omenareo ve le notification an'le tompo-toerana milaza mihitsy hoe tsy azo atao ty ary tsy azo idirana fa ty misy tompony ty toerana ty, tsy nisy mihitsy interdiction nataon'le tompona andraiky mpanjakana milaza ny teny amin'le olona satria zay avy nresaka tamin'le olona mihitsy hoe azona idirana ve ao atokantranonareo sa tsy fa anao fanentanana ho an'ny mpikariko zay. Ny chef district efa niantso an'ilay tompo-toerana mivantana mihitsy samy miezaka manara-dalàna tsika, nareo tonga eto milaza fa ampiatra lalàna dia zay koa mba mitaky le ara-dalàna avy any aminareo mihitsy hoe inona le taratasy eo ampelantananareo ahafahanareo miteny hoe tsy azo idirana atao anatin'ity tanàna mena ity. Tsisy zavatra iotrany fefy andeha anakorotana na sala amin'izany zay hatramin'izay ka hatramin'izao ary mbola tananay zay. Tena mino tokoa fa mety tsy anareo ny iopefo raha fijerevako anareo zao tsy miopefo nareo. Malatsy manapaka anao nisy situation tamin'ny fakomaly samaly teny andorany fotsy solombavam-bahoaka oatra ihany no mitarika olona tsisy taratasy na iray ary nietsika ve nareo mpitandro filaminana satsia okalizy zany mba tsisy mizana amitsindrinila fa ao anaty tanitan-dalantsika ary zay apetraka foana ihany hoe zay nge nanao fangatany tao anatin'ny ora sy fotoana zay tokony nanaovana an'izany resaka adresy verangano andeha asitsika hoe olana goavana eto kasika le andoharany fotsy teny ny tenako fa teo filoham-pirenena tamin'ny diabe iny za solombavam-bahoaka perinasa vahoakako reo nisy solombavam-bahoaka IRD no mitondra olona nanomboka niala teo amin'ny pharmacie nandorany fotsy tery amin'ny Braon commune nandorany fotsy tsofoka amin'iny faritra mahabo rehetrarehetra iny nahazo alalana ve izy fa tiako antaniana ihany le valiteninao teo hoe satria ianao teny mihitsy dia ambareo amiko raha manana zay zavatra zay inona mahasamihafa anareo lahy raha samy solombavam-bahoaka fa ny any le valiteninao mihitsy tiako antaniana mahakasika an'izay hoe ambony lalàna ve ny filoham-pirenena rehefa ny filoham-pirenena ve zany no miteny an'izay dia tsisy digantsony lalàna tsy miteny tsony ve fa manatanteraka fotsiny nareo fa ny filoham-pirenena ve natao hoe lalàna eto ka rehefa mijoro eo izy dia mety le zavatra atao rehetra ohatra ny andro raha tsy vahiny mitondra olona anakany avoloha ary na nino ianao nitazapotsy no maly nohony ianao no androany no sahy teny amiko fa ravainana anay eto sa misy autorisation hitanao maly mialohana tongavan'ny filomatrika ravalomanina teny Itosy ny sy ny fampiresahana teo amin'ny rotontindry rehefa tsy nanana taratasy mazava nilaza fa tsy azo idirana ao anatin'ny faritra ny anaovan'ny antoko-timo fanentanana ny olona isoratra anarana anaty lisam-pifidianana ireo lehibe nizandary dia nivoaka tany ivelany ihany izy ireo. Mampatsiahy ny zavanseho tamin'ny taona 2024 ireny tranga teny Itosy androany ireny hoy ny filomatrika ravalomanina nandritra ny fandraisam-pitenenany. Fanentanana ny olona isoratra anarana anaty lisam-pifidianana no natao teny an-toerana nefa dia raha matahora sy antso-jay an-trano no atao amin'ny antoko-tsiky Madagasikara. Raha tsy ahivana dia ny avy amin'ny vomiera mahaleo tena misana fifidianana na nisy sony mihitsy no miantso fiarahamientana amin'ny antoko politika anao ny fanentanana ny olona noratra anarana anaty lisam-pifidianana. Mamy tamberina ny zavatra nitranga tamin'ny 2002 ny zavatra misy ohatran'ireo no nataon'ny ekipany mpitondra tamin'izany fotoana izany tsy hoe zay izao mibana niditra fa mila fasahina izany ao amana zavatra zay ma hoe aza matao ara mihitsy na miambaamba fa tonga dia mirosoa foana fa tsy maintsy misy foana ny asan'ny satana asan'le ratsy anakorontanana zavatra tsy mitovy velively amin'ny zavatra lazainy nge ny zavatra misy amin'izao fotoana izao hoe tovitovy tsisy valaka ny datiny samihafa ary nareo azy ataitra foana matoa dada milaza hoe andao tena anao azay tsy memitra amindreo mihitsy azy matahotra nareo. Sandary mahazo tombontsoa manokana sy miaro izay tombontsoa manokana izay ireny tonga nanakatsakana teny Itosy androany ireny hoy hatrany ny filomatrika ravalomanana. Tandro filaminana ireto misy groupement vitsivitsy eo zay tarihan'ilay Tojo colonel Tojo misy dikan'izay satria ireo ihany mahazo avantage fa sasany rehetra fa mandà daholo io ihany no mahazo dia andana ataovy azo atao hoany fa avadin'olona ne io
tsy mila n'izany hoe autorisation zany miditratro fa ampilazana fotsiny raha ilaza ary nareo efa tsy ilaza nareo za lazaina miantso fiamalona manoloana ny fisindreo olona pitsikilo mody miditra mpikambana ao anatiny antoko ihany koa ny tenany fa zao zavarankiray maelo ianareo milaza anareo tamin'ny États-Unis sy ny manodidina ary ny eto Antananarivo maelo ianareo fa misy olona iran'izy ireo karamain'izy ireo tafiditra ato anatintsika zay ny zavatra hitako teo de mampirisika de miteny de manao zay tanteraka an'liziko voakarama ihany ko reny de zay hoe mila mailo ianareo henoko nareo teo nilaza hoe aoka ijery zay manodidina tena marina fa misy zany tsy ny teny itosy ihany fa efa fomba fanao an'ity fitondranyity mihitsy ny manakatsakana ny hetsika ataony antokotiko Madagasikara toy ny niseho teny Talatamaty sy Ambohidratrimo ny mpitandro ny filaminana natao hiaro ny vahoaka indray no manapatra ny hery amin'izy ireo nanamafy moa ny filompanorona ny antokotiko Madagasikara fa isy paikady omena ampikatroka atimy ny fotony na ny fokotim manoloana ny antsojay sy raha matahora ataony mpitondra ankehitriny tsy mitsahatra manao fanentanana ny olona ny fotony ny amin'ny tokony soratana anarana anaty lisy mpifidianana ny filomatrika Ravalomanana tombontsoa maro nositran'ireo izay tafiditra ao anatin'ny lisitry mifidy anisan'izany ny fahafahana manara-maso ny fizotry ny fifidianana ary koa ny fahafahana maneho ny safidy mandritry ny fifidianana raha ny tsikaritra dia anisan'ny nampiakatra ny tahan'ireo olona ny soratra anarana anaty lisy mpifidianana ny fanentanana ataony antokotiko Madagasikara hoe manentana ny antoko politika rehetra mba hanao arak'izay azo atao amin'ny fanentanana ny olona isoratra anarana satria 8 millions fotsiny vita tamin'izay nefa tokony 13 millions 500 nojaitra isika nanomboka tamin'ny volana décembre janvier efa niakatra 10 millions ka tsy maintsy soratana aloha le anarana zay zany fanentanana tokony tsy maintsy soratana ny anarana ho tafiditra ao anatin'ny listy mpifidy satria raha ohatra tsy tafiditra ao anatin'ny listy mpifidy nareo dia tsangan'olona fotsiny tsy afaka mifidy anareo zay olona tianareo ary tsy afaka joro misy ianareo hoe raha misy zatra mitranga tsy afaka miditra anatin'ny bureau mpifidianana tsy afaka manao tsikera na mikritika ary indrindrindrindra tsy afaka mba milaza hevitra sorata fa inareo eto mbola ambany be efa tena latsaka anatin'ny fahasahiranana lalina amin'ny firenena ary ny fandehanana mifidy ihany no ahafahana mametraka olona hitondra fanovana eto amin'ny firenena dingana iray tsy maintsy atao mialohan'ny fifidianana ny fanentanana ny olona hisoratra anarana anatin'ny lisitry mifidy ka tsy tokony ho sankanana ny antoko politika manao izany ny fifidianana ihany no vahaolana analana firenena ao anatin'izao fahasahiranana lalina izao miantso fitoniana mialohany hatrehana fifidianana ihany koa ny avy amin'ny antokotiko Madagasikara tokony ho mailo manoloana amin'ny fandranitana amin'ny endriny maro samihafa ataony mpitondra ireo mpikatroka ao anatin'ny antoko raha tonga teto zay tamin'ny maraina dia mbola nidy vavahady io dia be no ny tenanay hoe tsy azo idirana aty fa voasakasakana etseroa fa zay ny eritreritra hoe raha États Unis zany tsisy mahasakana zany zay no nahatonga anay tonga teto tamin'ny maraina nareo eto Itosy tena modely nareo amin'ny fijoroana ary nareo tsy mijorojoro fahatany fa mahafantatra mihitsy ny rariny sihitsiny ary ny zavatra tena tokony hijoroana ary isorana nareo be deaibe zay ty taonyity dia tao mpifidianana irahany rehetra malaly zany ary tsika atao anatin'ny antokotiko Madagasikara no midradradradrany zany voalohany indrindra satria fantatritsika fa zay ny vahaolana ho an'ny firenena zay ny vahaolana ho an'ny vahoaka malagasy tsy sininy mety korotana zavatra maro samihafa maro atsakely an'izay miezaka manao hery fanoretana mampalemy ny sain'ny olona tsy eritreritra n'izany fifidianana zany fa isika dia mijoro hatrany ary isoratsika ny filopitarika ny filoha Ravalomanana mitarika atsika amin'ny fanentanana ny olona iomana amin'izay fifidianana ho avy amin'ity taona ity zay voalaza ny lalam-panorenana fa ity taona ity tsy maintsy anaovana fifidianana efa nilazany zany ny CNI ny fahatran'ny vahoaka efa tsy lazaina intsony ny zavatra mahazo ny firenentsika efa tsy lazaina intsony tsy fahaiza mitatana sao ve dia tokony ho rariny sihitsiny ve zao vahoaka ato anatin'ity efitrano mifefy ity ve ny tokony handefasana mpitandro filaminana manino ireo tsy alefa manenjika dalo any reto vahoaka reto ve no eritreretana fahavalo sy anankirotana tandrotsika dia zao miala amin'ity fahantranyity vahoaka malagasy amin'ity taona ity tsy maintsy resitsika ny mpangala bato
mampiseho ny tsy fanarahan-dalàna rehetra ny mpitondra amin'ny alalan'ny fampiasana ny mpitandro ny filaminana. Tsy miaro ny vahoaka sy ny fananany intsony ny mpitandro ny filaminana amin'izao fa miaro ny tombontsoa ny filoham-pirenena sy ny mpiray antoko aminy. Efa nasehon'ireo mpitandro ny filaminana antsika ny fampiroroana. Efa nasehon'ny fitondram-panjakana ny fangalaram-bato. Fa itsika dia teo foana ihany. Ary amafisitsika ny firaisan-kina manomboka eto ary tsy maintsy tonga ny filoham-pirenena ny filoha Marc Ravalomanana. Mila mijory sa itsika handresy an'ireo fampiroroana sy fampitahorana ataon'ny fitondrana amin'izao fotoana izao. Tsy ahiviko tsara omaly fa raha nisy ny zavatra nitranga teny Iavoloha dia solom-bava-bahoaka mitovy amiko ihany no nitondra olona tsy nisy autorisation teny amin'ny arabe. Ary tsy nisy fanakanana nakatona avokoa ny zapirehetra nandoarany fotsy. Azakivy amin'ny zavatra tahaka ireny tsy makaiza ireo ary tsika tsy maintsy tafiditra dia tsy maintsy mandresitsika dia manana finoana fa ny lamosiny filoha Marc Ravalomanana daholo tsika rehefa teoka ny fifidianana dia mba ino tsara ny mpitandro ny filaminana fa premier tour dia vita. Tokana ny tanjona dia ny ampandresena ny filoha Marc Ravalomanana amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Efa voafaritry ny lalàna fa amin'ity taon'ity anaovana ny fifidianana. Volana vitsy sisa no andrasana dia afaka maneho ny safidiny ny vahoaka malagasy. No porofony poniny Tosy androany fa afizany filoha Marc Ravalomanana izany. Tsy misy mahavita ny vitany. Taoriana etsika ny ity matao varabohitra. Namakivaky ny tanàna, nandeha an-tongotra, niaraka tamin'ireo vahoaka marobe tao an-damosiny ny filoha Marc Ravalomanana. Velona indray ny fanantenana tao anatin'ny tsirairay, endrika faly sy mirana no tsenany ny vahoaka azy. Marobe ireo olona nivoaka ny trano vao nahare fa handalo ny filoha Marc Ravalomanana. Akaiky ny vahoaka raha teo ny tenany ka nasehony izany androany. Tsy misy memotra na misy aza ny raha-matahora sy sakatsakana atao aminy. Efa leo fitakasilainga ny malagasy ankehitriny. Mila olona mahay sy vokotra kefa anavitra ny firenena. Tsy vita ny sandry na vava fotsiny ny fampandrosoana fa ilana fahaizana sy fifanohanana eo amin'ny rehetra. Araka n'ilay telo filamatry ny tima manao ny hoe ny tonga miaraka ny fanombohana, miasa miaraka ny fahombiazana. Sahy, mijoro, raiso ny andraikitra amin'ny maha-olom-pirenenanao. Reny zany le zavatra nitranga teny avarabohatra Itosy tamin'ny sabotsy teo. Anjarantsika no saintsaina tsara, mandinika tsara ny zavatra izay aniseho zany. Dia isaorana ihany koa ireo mpanao gazety marobe, tsy mpanao gazety teto amin'ny MBS ny Radio Mada ihany fa ireo namana mpanao gazety amin'ny station maro isan-karazany tonga teny satria hitantsika tamin'ny sary teo antsika izay nanaraka ny sary fa na ny mpanao gazety ary sahirana. Momba an'izay aloha mba tiano tenenina ihany ny mpanao gazety tompoko dia manana ny sata manokana ho azy ihany koa. Indrindra amin'ny fanatanterahana ny asan'izany ao anatin'ny asan'ny mpanao gazety izay. Noho izany dia mba mila fantatry ny sehatra isan-karazana izay hoe asan'ny mpanao gazety izay. Tsy tokony voahelingelina mihitsy ny mpanao gazety rehefa manao couverture izy amin'ny zavatra izay miseho. Tsy tokony voahelingelina. Ary ny mpitondra fanjakana ao anatina firenena anankiray dia mahafantatra an'izany. Tsy marina hoe tsy mahafantatra an'izany ny mpitondra fanjakana. Tsy marina izany, fantany izany. Fa rehefa mikoropaka dia lasa manao zavatra tsy dia ampiheverana loatra satria hitantsika teo fa nisy mpanao gazety izay tena sahirana tamin'ny fanatanterahana izany asan'izany
dia izay le izy zay mila miteny zany ny eo anivony ho lafitra mpanao gazety na iza manao hetsika na iza manao hetsika na toko politika iza so de hoaviny ny propagande amin'ny fotoanany dia elingelenina indray ny aty amin'ny couverturan'ny candidat zatsy fa homenavahana ny ary ny RNM sy ny TVM tompoko tsy fananan'olo tokana ihany koa raha raisitsika indray za resaka zay fa ny vahoaka io mety misy miteny efa misy mifizokafana ahoana any vahoaka malagasy io ny vahoaka malagasy mandohetra ka dia tokony hisitraka an'izay zavatra izay reny zany ny tension reny ny zavatra misy volana vitsivitsy mbola aty amin'ny fotoana lavidavitra aty zany amin'ny atrehana ny fifidianana de io nyfanontaniana hoe anahoana zany rehefa amin'ny fotoana manaraka eo rehefa me manakaiky raha ny fahitantsika azy tsy avaty amin'nytiako Madagasikara mihitsy no hoe isin'ny sakoroka na isin'izao fa ny fatahorana sy ny tsy filaminantsainy ny sasany no mahatonga ny zavatra tahaka an'ireny rehefa tena nandinika tsara tsika atao analizy tsara ny sary sy ny rehetrarehetra teo olona milamina tsara tsy misy hoe ahoana no tonga de mahita mpitandro ny filaminana de lasa sakoroka ny hafaran'le izy zay ne le fandehanan-javatra de verina foana le fitenenana zany na teny amin'ny magron beorilika na teny tosy na teny talata maty hoe famirim-bahoaka tsy nazo lala na teny ny préfet sy ny sisa famirim-bahoaka tsy mahazo lalana ny anareo zay foana zany no eno miverimberina avy any amin'ny mpitondra fanjakana de moa efa nisy tenenana misy olombavamboaka anankiray koa ny teny Tsimorano mitona olona sy ny sisa ahoana mahazo lalana ve reny de niteny le mpitandro filaminana teo koa hoe kaneny zareo ane teo amin'ny filoham-pirenena de namaly ny SG ny tiako Madagasikara Andriamatoa Rina Andriamasinoro hoe fanga ny filoham-pirenena ambony lalàna zay mihitsy le tena izy tsy misy ambony lalàna na iza tsy misy ambony lalàna na filoham-pirenena io na mpivarotra sarbo io na prime ministre io na ministre io na filohana toko na iza voafehan'ny lalàna daholy ainy rehetrarehetra ane zany fa aiza le fampiarana aiza le fampiarana an'lay izy ary mivoaka malagasy tompoko tsy adala ny vahoaka malagasy olona misaina fa sao ny sasany mieritreritra hoe rehefa tena ampahatrainy reo vahoaka malagasy reo dia atao am'izay fanaovana azy kely sisa satria hoe fotoam-pifidianana ny olona ne miandry zay efa miandry mafy mihitsy ny olona zay fotoam-pifidianana zay fifidianana madio fifidianana tsy misy alabato de zay no antony any tanana ny olona hoe mandana misoratra anarana raha ohatra zany sakanana ny fanentanana ny olona isoratra anarana ny anaty lisym-pifidianana ny dikan'izay dia manakana mivantana na manakana ankolaka ilay olom-pirenena tsy andray andrara amin'ny fifidianana ahafahan'ny sasany manao zay tiany atao satria raha misy ny hetsika fanentanana ny olona isoratra anarana ao anaty lisym-pifidianana de zay ny tena izy ka raha sakananao zany io ne tsy voatery ny tia marery manentana ny olona isoratra ao anaty fifidianana lisym-pifidianana fa na toko iza na iza ny fiarahamonim-pirenena zao manao fanentanana ihany ko amin'ny fomba izay hanaovany azy ihany ny mpitondra fiangonana manentana ihany ko satria hoe andraikitra eo anivo amin'ny firenena ny fisoratana anarana ny lisym-pifidianana ka zao le izy na inona sakatsakana zay ihany aloha ny tanjona lasa isan'olona fotsiny ao tsy afaka manao inona raha tsy misoratra anarana any anaty lisym-pifidianana tsy maintsy misy foana ny sakatsakana ary rehefa ny sakatsakana ny atao hoe miseho lany tahaka an'io ny dikan'izay dia tahotra ny firisonany amin'ny fifidianana tena marina fifidianana sarisary angamba mety tadiavan'ny sasany ary ny sasany mitoky
amin'ny fitaovam-piadiana mitoky amin'ny hoe fampiasana hery sy ohatran'izany fampiasan-kerany reny bomba mandatsa-dranomaso reny fampiasana mpitandro amin'ny filaminana dia ahoana ozy ny toriteny amin'ny pastera teny Tsonjombe pastera zaka rehefa mitoky amin'ny fitaovam-piadiana sy mpitandro amin'ny filaminana hoe tena hoe amin'ireny le hoe fampiasana an'ireny zany a any zay mampiasa azy any a ny dikan'izay a dia malemy miafina ao ambadiky reny zany ka io moa zany ho hitantsika eo ihany ny fandehana satria analizy no atao fandiniana no atao de verenantsika kely le fitenena teo hoe nareo tsy nahazo lalana tsy nahazo refusé tany amin'ny préfecture sinsiasins tsy nahazo lalana dikan'izany zahatra tsy ara-dalàna sinsiasins de hono azafady indrindra ny filoham-pirenena ve rehefa tsy manaraka amin'ny atsiprian sy tsy manaja amin'ny toy ny anak'Andriamaso araka ny fianianana izay nataony nahazo lalana tamin'ny vahoaka ve izy ianao an'izany satria ny vahoaka no fototry ny lalam-panorenana amin'ny firenena demokratika rehefa tsy anaja na anitsakitsaka ny lalam-panorenana izay lalàna voalohany eto amin'ny firenena ve ny filohan'ny repoblika de mangataka lalana izy hoe ory vahoaka malagasy tsy metimety amiko itya hoe chef de région fidina ity fa ny mety amiko dia gouverneur izay no manendry azy raha zay ny tiany atao ary efa nataony moa izy io mba nihera tamin'le vahoaka malagasy ve izy amin'izay fanatanterahana fanendrena gouverneur zay sa tsy nihera mba valio kely hoe zay tsy nihera tamin'ny vahoaka malagasy izy fa nataony tany amin'ny mba nadiova-tena zany de nataony tany amin'ny conseil de ministre ilay izy afaha manao an'izay dia aveo namafisiny tare amin'ny ACC tare io ane manao randra tarehany mato mamaivay ny fanakanana ny ACC amin'izao fotoa zao tsy resaka olona mihitsy fa le fomba fiasa marina hoe tena enjana be daholo ny ao am'resaka lalàna fa ny olona koa raha angaty mba mamaky teny mahay mamaky teny an'io resaka lalam-panorenana io ka hoy isika hoe tenen'le mpitandro filaminana foana hoe ny anareo fa mirimbahoaka tsy nahazo lalana de mba antan'io koa ny filoham-pirenena hoe nahazo lalana tamin'ny vahoaka malagasy ve izy rehefa manitsaka ny lalam-panorenana rehefa tsy manaja toy ny anak'Andriamaso ny lalam-panorenana lalàna voalohany eto amin'ny firenena na firenenaiza na firenenaiza de manana lalam-panorenana ninoninona zany hoe régime zay ao zany zay mifanontaniana aloha anankiray tsy maintsy resahany zany rehefa iza no tenenina hoe tsy mahazo lalana teo moa zany anteneny député Alain Tsimba zavy teo hoe misy député ohatra azy ihany teny tsy mirano tena mitarika olo le riserise re tsy mitely le mpitandro filaminana voainga kely ihany keo rosy ane nitarika olona teny amin'ny arabe rehefa tezitro rosy amma député amma mpanakanto azy zany tenenana azy hoe rosy fisy koa moa député koa rehefa tezitro rosy amin'le resaka omda de nitarita mpanao vaky sao fa namakivaky ny arabe de niditra atao hoe ankeriny mihitsy tao amin'ny vavady amin'ny palais des sports zay vavady vao ambona izy de aveo indray nitarika indray ny olona zay ekipa antany nandeha nakenepe filoha nahazo lalana angareny dikan'izay ve zany hoe rosy mafeny mpitondra fanjakana satria tsy afaka kitikitiana satria maninona tsy afaka nikitikitiany reo satria matahotra an'ireo olona eny amin'ny faritra iva io tena atahorany ity fitondrany ity mihitsy io tsy sanykitikitika any rosy mihitsy ary efa tena jerena l izy marina ny androsy tamin'iny eo amin'ny sehatra zay misy azy amin'ny maartista azy satria efa tsy zaka ntsony ilay endrika famiretana sy tsy fetezana sy fitonglanana sy kopisoroka eto amin'ity firenena ity nahoana ny tsy sany teneny rosy ny mpitandro filaminana tamin'ireny fotoany ireny
nefa izy nitarika olona teny an-dalambe nakany palais de sport avy eo nakany apeflo rehefa tezitra tamin'ny ministra misahana ny zany izy rehefa tezitra tamin'ny resaka omdata ao raharahandry zareo anany moa zany reto mpanakanto zany tam'ireny zany zavatra zany zany hitany vahoaka malagasy daholo zay de lasa ny saina de rehefa misy zavatra hoe etsika ohatran'ray nataonytiako Madagasikara de alefa le mpitandro amin'ny filaminana reny moa misy mibaiko zany alefa le mpitandro amin'ny filaminana alefa ny any ambonimbony any zany de misy mifanazavana eno avany amin'ny mpitandro amin'ny filaminana mpibaiko sy tompona andraikitra any ambony any hoe ny mpitandro amin'ny filaminana ane ny folo alindany anisan'ny tena andraikitra lehibe sahaniny de miaro ny androm-panjakana ka raha vao misy hoe fanotohinana mahakasika androm-panjakana de tsy maintsy mijoro ny folo alinda voalaza ny lalàny zany nalapandrena sinsisa miaro ny androm-panjakana ny anisan'ny asa ny folo alinda mariny zany tsy misy mandahan zany mihitsy fa zao koa manoloana an'le hoe fiarovana ny androm-panjakana ao anatin'izay androm-panjakana zay fahefanapana tanteraka izay a tena hoe iakinan'ny ambahoaka mantsy ny fahefanapana tanteraka ny fiadinan repoblika sy ny primature manatanteraka n'lay programme anazy sy ny sisa ka raha ohatra ve fitondram-panjakana izay tsy mahavita ny asany fitondram-panjakana manitsaka lalam-panorenana dia mba ahoana ny fihetsiky ny folo alinda manoloana an'izany tenena foana hoe fa derinery ramparany folo alinda rehefa tena mitsoka ny firenena rehefa tsy tafavoaka ntsony ny firenena fa manaona ny fiainan'ny malagasy am'izao fotoana zao 730 ny kilao avary any aminay efa tapina ny domy dika an'izany efa mihoatra ny mety zany tompoko aloha hitsina mihitsy efa tena famonon'olona mihitsy zany tsy mihinam-bary tsona ny gasy 730 ny kilao avary amin'ny mpivarotra sasany de le mpivarotra no mahazo loza dikan'izay zany le fiainan'le malagasy efa tena tsy izy tsony efa tena mihoatra mety zany de anilika izandray dia zay zany mba fanontaniana amin'ny folo alinda hoe ahoana zany mba fihetsika-reo manoloana ny fihetsiky ny mpitondra fanjakana zay arovanareo io tsy ny folo alinda rehetrarehetra ary tsy ny folo alinda rehetrarehetra koa no mitovy hevitra manoloana an'izao fahorim-bahoaka zao ny resaka politika fa le tena fiainam-bahoaka mba ahoana ny fijerinareo azy fa nareo koa ane mba manana fianakaviana miaina an'izao fahatrana tsy roa matany izao zay le izy mampatsiah ny zavatra tamin'n'raika amin'ny 90 nytereny ny generaly Désiré Philippe Ramakavelo mpanao politika lasanareo midy aman-trano ao fa ao io problema io satria mpanao politika no mitantana ny firenena resaka politika moa zany hoe fampandrosoana firenena zay ny tena dikany teny hoe politika fa tsy hoe mandeha anjambany fotsiny am'izao hoe tenena zany hoe ny mpitandro filaminana miaro ny androm-panjakana ka raha fanjakana raha tsy mahavita ny andraikiny zany de inona mba fihetsikareo mpitandro filaminana ane afaka manery mety hoe mivantana na akolaka ny mpitondra fanjakana ny mpanao politika hoe mba jereo kosa ilay fahorim-bahoaka satria ny mpitandro filaminana de mivoaka avany amin'ny vahoaka zany aiza zany de misy amiteny tsy andraikitra ny mpitandro filaminana zany fa andraikitry ny sehatra avy zany andraikitry ny député zany ka mpitandro filaminana koa ne vahoaka zay zany le mila fantatra tsara mila mazava tsara le izy fa na fahefanampanao lalàna io na mpanatanteraka io na fahefanam-pitsara io na vahoaka io na société civile io olo-pirenena daholo no dikan'izay fa rehefa manoloana vanim-potoana zay tena sarotra ohatra ny aina ny malagasy am'izao 730 ny ray kilao avary efa tena mihoatra mety zany tompoko dia mila zany mba hoe tena fijoroana manoloana an'izay na iza fa tsy mipetra-potsiny ihany
tsy fampitaritsika any fotsiny hoe de tsy anay zany tsy anay zany ka le vary le 703 ndraiky laoany samiarana io daholo e na mipomba amin'ny fitondrana na tsy mipomba fitondrana fa ho an'ny mipomba amin'ny fitondrana aloha de mba eritrereto ihany efa mihinambary 703 sy 703 ndraiky lao ianao de mba eritrereto ihany asain'ny olona mbola mandihy ery ananny ery anao de mbola manao ihany ve nefa ianao fa tsy mihinan-kanina efa tsy mihinambary tsony mba eritrereto ihany le fandehanan-javatra zay zany ny tsara homariana aloha amin'izay resaka izaika de zao no izy samy misaintsaina samy mandinika ho avy ny fifidianana misy keo ma tsy mieritreritra hoe alao ataovy mihitsy aloha zay fomba anitarana ny fitaom-piasana raha raisina le 6 novembre no tenen'ny seny premier tour fifidiana président ny république raha mbola eritreritra ilatsaka eo raha joelona any amin'ny septambra izany de efa miala zay le izy zay ary zay ny no andrasan'ny rehetrarehetra e raha hoe anaja lalam-panorenana indray fa misy miketrika eno zany eno any anaty fiarahamonina zany teteza mita zao tsy teteza mita ahoana e zao raha tsy teteza mita 703 ny kilao avy variko ka raha hiditra amin'izany indray de ahoana milaza hoe tsy hiara-iasa ny mpamatsy vola mahazatra tsy hiara-iasa ny mpamatsy vola mahazatra efa nisy fotoana ane Madagasikara nanao financement parallèle le tsy niara-niasa tamin'ny mpamatsy vola mahazatra fa kofina fa nga izy ity vita amin'ny vava fotsiny lasa zany ny tenenany hoe lasa ihany mijaikojaiko makany New York lasa ihany mijaikojaiko makary amin'ny Nations Unies ary andraharory e jaikojaiko makany nefa miteny hoe mpamatsy vola mahazatra reo tsy afaka hoe iaraha miasa tsony ka iza zany ny amatsy vola antsika eto ny Wagner zany de mba gaga ihany ny mpanara-baovao hoe raha zany de fa hoe hoentina makaiza zany ity fireneny ity manoloana an'izay toe-javatra izay ny resaka famatsim-bola ny resaka kandida mbola resaka hafa ihany koa zay satria raha niainga tamin'le fifidianana farany teo dia be de be ny zavatra nitranga misy rosianina tonga teto hoe antan'io Pasteur Mayol antan'io Omer Berzika ohatra fotsiny zany misy rosianina tonga avany de ohatran'ireny anjely reny de tonga de anapy ohatran'ny Totsotafy zany Pasteur Mayol zany ohatran'ny Totsotafy zany Omer Berzika zany kandidary zareo tamin'izany de lasa nakary amin'ny rajoelona tary ahoana daholo zao zany any famatsim-bola avany velany ahoana zany zay ny mampitombona ny hevitry ny FFKM na tiatsika na tsy tiatsika mila miresaka aloha io zao ny seni de hoe ampiantso ny mpanao politika sisa iny moa zany tondry zareo any iny fa ny an'ny FFKM tena zava-dehibe ary tsy mitamatama ny FFKM zao ny tenenina tompona andraikitra anankiray zay hoe aza mitamatama marina zany manoloana ny vanim-potoana zay iainantsika ka dia zay aloha zany ny taridresaka tamin'iny raha iny tsy maintsy nalefa ray manontolo le teny itosy afahantsika nanaraka tsara le satria misy antso be dehibe avy any an-dafy mpanaraka miara-manonja inony zany tany tosy zany zao tonga tany président Marc Ravalomanana de atao tena voatositosika atao ry député feno voatazana tamin'ny vozon'akanjony atao nisy bomba lacrymogène hony atao nisy sepitra hony tao de mifamonjena tao inony zany marina ve zany marina zany de hoe inona ihany ary tiany Madagasikara ty fa inona ihany ny tiany sasany io atao de zay no izy anjarany tsirairay zany no misaintsaina tsara miaraba namana faniry raha zafy manantany tonga eto amin'ny miara-manonja MBS Radio Mada dona kely aloha satria ianao tonga de tena tery amin'ny lolarina tery mihitsy teny antoerana ny aina ny zavatra nisy mba tantarao kely hoe miraba reny miraba ny teknisiana rehetra mbola sy faly ny ao ambadika ao de ny any ambony rasankla radany zoaga ny akama rehetra ny any amin'ny Radio Mada ny MBS manerina Madagasikara isika rehetra zay manaraka na eto aterina na ny velana aloha zany tsika moa efa ela nge no ny teny reny fa na antsaha na tanàna na anaty birao tsika na iza de eo foantsika ary zay no mpitarika atsika ny amin'ny zavatra rehetrarehetra de mijoro hatrany isika ary tsy eto amin'ity toerany ty ihany fa rehefa ilaina koa midina kianja
manao ny adidy amanandraikitra maha-olom-pirenena akoatran ny asa fanaova gazety de ijoroany zany fa misy zavatra marobe ihany ko zay tokony ahamezana an'izay ezaky ny tsirairay zay satria misy olona marobe te hijoro kanefa miandry an'le fahasahitsika ihany ko izy dia everitsika fa tsy fahatsoana mihitsy no mijoro an'izany ary io koa moa efa ao anaty raha zany tsy manaiky lembenan'izany donc tsy aty amintsika mihitsy n'zany hoe ampitahoron'zany nandeha hoe ho sakatsakana an'izany tsia ary zay efa netiko foana tamintsika mpanaraka n'ty fandarany ty hoe ianao tsara ny toromarika avy any filomarika Ravalomanana manana ny leadership tsara ny filomarika Ravalomanana manaraka an'izany izahay mampita an'izany amintsika izahay efa nambara fa tsy tia manaiky taingenam-bozina no tiako Madagasikara am'izao fotoana zao tsy tiako Madagasikara zay everina fa mpandefindefy dava no tiako Madagasikara am'izao fotoana zao de atambaritsika zany tsy hoe tiako Madagasikara mafana fo fotsiny sika fa tiako Madagasikara mahay anko mampiasa ny saitsika eo anatrehan'ny tsangadavatra rehetra zany de efa mitenitsika rehefa nandeha daholo ny endrikana fanasakana sinsisa nandritra ny fitetehana Madagasikara sy ny zavatra nyseho nadidina Antananarivo na Magrobeolirika na Talata maty na tany faritra hafa zay efa nandehanantsika de ozy izy tsika hoe zavatra rehetra misy farany ary miandry miainy toromarika tsara fotsiny isika satria fantatra ny zavatra tokony ataotsika zany de iny izy teny taosiny satria misy meritreritra fa hoe zokiolona le mpikatroka tiako Madagasikara misy meritreritra fa hoe reo hatram'izay rehefa tositosika de manaiky rehefa idina vavady de tsy mamoa vavady na hoe rehefa tsy mena lalana de mahay mandefitra dia manakatona an'izany etsika zany tsia lalàna no ampiaritsika ary zay ny nambara tamin'ny tandron'ny filaminana rehefa nisy fifampiresahana tamin'ny tandron'ny filaminana za isan'andro dia tsy mitsahatra mitondra nyty boky kely ty ity boky ty dia lalam-pandroena ity aloha no ampiasaitsika nefa io mihitsy le itsahany ity le itsahany zareo fa isika zay ma hoe zanaky dadatsika legalista ary nampianarina ho anisan'zany manaja lalany zany ary discipline tsika sady mampiatra lesona sady mampiatra tsika zay ny zavatra resa isan'andro isan'andro zy ny eto am'ty fandarany ty sy miteny fotsiny fa mampiatra lesona lalam-panorenana omena n'le mpitandro filaminana zany ampahafantarina andrareo zareo nge hiraka tonga eny am'le toerany fa am'reny fotoanany reny ko dia hahafahana mame an'le afatra zay voatondro ny lalam-panorenana zany satria indraindray miafina ao ambadiky le taratasy akatra misy soni hoe notification réquisition et consort reto olona reto de lay autorité civile sy le autorité militaire any ambadiky any mandefa an'le hiraka sur terrain hifanatrika am'le atokotiko Madagasikara zavatra mampametra-panontaniana de ty tamby zoma faran'ny herinandro tany tsiromandidy tany nisy olombamboka miara-dia amin'ny fitondram-panjakana tsy vitane namory olona tanaty trano fa afaka nandeha ihany kory zareo tamby sabotsy amin'ny paralelina zavatra nataony tiako Madagasikara fanombohana fikatrohana politika 320 nataon'lay antoko freedom miara-dia amin'ny fitondram-panjakana teny amin'ny faritra Ambohidratrimo teny iny isika nanao fifampiarabana tratry ny taona sady fanetanana an'ireo olom-pirenena hiditra ao anatin'ny lisy mpifidianana tetia itosy Atsimondrano fa maninona ny hafa tsy ny sakanana fa maninona ny antokotiko Madagasikara ny sakanana ny antokotiko Madagasikara dia anaty propriété privé voafefy tsara misy vavahady ary misy sécurité na service d'ordre SO zay nitaria Zokobe Ragy Roger tam'izay rehetra nale mafatoko ny sécurité apetraky zany Zokobe Ragy zany ny expérience 2009 nakaty mbola miresaka an'izany hoe tsy midilatra ny sécurité ary tsisy tia mampandrova zany satria efa nambara mazava tsara ny fomba fitaizana ao anatin'ny atokotiko Madagasikara de maninona ny hafa malalaka fa maninona ny tiako Madagasikara ny sakanana de hoe tsy fantatra ny adresy io zavatra io ihany ko voarara satria tsy nahazona lalana zay foana mako le izy lalovina foana am'le izy le hoe non autorisé manifestation fa le izy koa de zao ny olana raha ohatra ka araka zay fa tatotra atao amin'ny solombamboka de mbola tsy meny reto olo reto ihany ko
fahafahana anao an'zany za tsy miteny alalana fa fahafahana oya anao an'zany satria takiny lalàna ny anaovany solombavam-bahoaka tatotra amin'ny vahoakana fa tsy mbola azotsika zany ary tsy azo ataotsika ihany ko zany ho an'ny solombavam-bahoaka ny atokotiko Madagasikara fa inona ary ny ilana an'le lalam-panorenana akoatran'nyorina zay indrindra zay iny izy misy angeny loi 2011/012 io lalàna be miresaka momba amin'ny parti politique article 26 miresaka an'izany mazava be 5 zay a mampijoro an'izany hoe handraikitry ny antoko politika izany ary le olona zay mitondra an'izay a hetsika zay de lehibe an'antoko politika efa lekeny Andry Rajoelina tamin'ny fifanatreana fasafasy 2018 fa raha zany la filompinena ekeko mafilohan'ny mpanohatra ny ato Marc Ravalomanana ary ancien chef d'état de tamin'iny teny avarabohitra itosy iny mifangaro daholo mifanakatsakana n'Andriamatoa Marc Ravalomanana zay ancien chef d'état, chef de l'opposition, chef de parti sy ny hetsika nataon'ny antokotiko Madagasikara manokana sy ny fahalalahany olom-pirenena zay tokony hahafantatra vaovao ary tokony hatsaka hevitra any am'izay a hetsika ataon'ny antoko politika zay hatramin'ny zony sambatan'olona ara voelingelina zavabe ny ato na tianareo na sy tianareo vakina ifony ty lalam-pandrenany ty mba hahatonga anareo hijoro tsara eo ambony lalàna 17 ny lalam-pandrenana ny zony sambatan'olona sy ny fahalalahana fototra de etony lalam-pandrenana ary lalàna no mandamina ny fampiasana azy mazavany zany iny les droits individuels et les libertés fondamentales sont garanties par la Constitution et leur exercice est organisé par la loi. Ka ny azy le any amin'ny préfet any eto ny lalam-pandrenana azo isambatan'olona sy ny fahalalana fototra io ny lalàna voalohany liberté fondamentale 17 zany de toy zako le izy avy eo alovany lalàna ny zony olona rehetra iaina le droit de toute personne à la vie ozy izy est protégé par la loi ko avambe zany mbola misy toy an'iny fa tsy vakiko aloha fa hitina moramora 10 ny fahalalahana maneho hevitra sy miteny ny fahalalahana eo amin'ny fifandraisana ny fahalalahana manao gasety ny fahalalahana hiditra amina fikambanana na an'olona fikambanana ny fahalalahana ivory malalaka ny fahalalahana mivezivezy ny fahalalahana amin'ny fieritreretana sy amin'ny finoana de samy antoana ho an'ny rehetra ary tsy azo ferana raha tsy hoe ho fanajana fahalalahana sy ny zon'ny hafa sy noho ny fahaterena hiaro ny filaminam-baoaka sy ny fahamendrehan'ny firenena ary ny filaminan'ny fanjakana inona ny danger inona ny fanotohinana ataon'ny antokotiko Madagasikara any avarabohatra iny toerana clôturé sady misy vavahady lehibe le ministre ny serasera manko rehefa nanontaniany mpanogazety ny RFI de hoe angamba toerana hivezivezen'ny olona sy maro olona le teny beririka fa amin'ny akabeany ge malalaka ry zareo maneho hevitra iny zany tany beririka zany natao motif hoe hivezivezen'ny olona fa le tany tosy tompoko inona ndray mbola risque sy danger am'zany zay le tiatika tenenina hoe le fanjakana tsy vita amin'ny mandrovitry fefa tsy hitantsony zay anotrehan'ny lohany renarabe mananjara manao politique d'Autriche manitrika ny lohany ao anaty tany fa mivatany sy ny fitombelany tazany ety ivelany de rehefa notanitsika ely izy fa inona le raison d'être de tsy manakambala le izy zao fotsiny tsy nahazo nalalana en tous ces points ozy ry zala mba nytanàna zay rehefa miresaka an'le izy fa un point c'est tout fa mipanitsaka lalam-pandrenana angamba nakalalana de zay le izy de hoe tany amin'ny vahoaka itery andora fotsiny e nisy député mananga ny teny député alaira tsy mbasafy fa maninona misy fanasokajina hoe député miaraka amin'ny fitondram-panjakana de ty député mipanohatra eo solombavavoaka izana mialalana an'le tamin'ny laka misy ny salaribir iny tsisy ambony lalàny zany raha ngaty na filohan'ny republika ary ka hoe filohan'ny republika iny
ny ato de miresaka mazava tsara andiny fa 7 ny asa filohan'ny repoblika de tsy azo ampirafesina amina asa-mpanjakana na voafidim-bahoaka mbola voafe any lalàna raha ny asan'le filohan'ny repoblika tsisy ambony lalàna zany ny filohan'ny repoblika io ka tsy azo atao ininona fa zay tiany atao eo tsisy lalàna mame azy de toizatsika lizy ny asa filohan'ny repoblika de tsy azo ampirafesina amina asa-mpanjakana na voafidim-bahoaka asa mandrara hafa asa ao anatin'ny antoko politika vondrona politika na fikambanana ary fisahanana ndraikitra eo anivon'ny fikambanam-pivavahana raha ityo any jerevana efa ampiase ela io filohan'ny repoblika io vakiko le izy amin'ny teny frantsay article 49 les fonctions de président de la république sont incompatibles avec toute fonction publique élective toute autre activité professionnelle toute activité au sein d'un parti politique, d'un groupement politique ou d'une association et de l'exercice de responsabilité au sein d'une institution religieuse. Raha tsy zany dia zaro antony amin'ny tsy fahafahana miasa tanteraka ho an'ny filohan'ny repoblika io le empêchement définitif fa zao rehefa tonga tany amin'ny ACC moa izy de ozy izy ny ACC tam'ilay requêten'ny ACDDED irrecevable fa le filohan'ny repoblika tsy manao ny asa manokana tsony am'ilay hoe maha-filohan'ny repoblika azy fa mbetika izy manao polo orange mbetika izy manao akanjo orange mbetika izy manao pataloha mbetika sady manao pataloha kiraro orange zay fantatra fa lokon'ny antokony TGV ny angiany nanomboka 2009 nanonganam-panjakana zany napetra ny dress code tamin'ny latsahan'ny filoham-pirenena latsahan'ny ho an'ireo mpikambana rehetra ohatran'ny antokony ny député ny be ny tanàna lolo Madagasikara nampiasa an'izany lokona antokony zany hatramin'ny trano-mpanjakana rehetra azy de nylokona ny lokon'ny orange na trano tribunal na préfecture na EPP na inona hatramin'ny hôpitaly tiky zany fa efa manana foronina politika ho lokona am'le orangisation zay tsy tokony ho izany no mampiseho endrika an'lay tsy fiandanina zany ara-politika ny administration vakiko le izy sady mame afatra ho an'ny mpitandro filamina antsika andiny fa 7 ny fanjakana no miantoka ny tsy fiandanina ara-politika amin'inona amin'ny fitondrany raha-mpanjakana iny zany l'état garantit la neutralité politique de l'administration de neutre ave izao ny foloalida des forces armées ny fitsarana de la justice ny mpitandro filaminana de la police ny fampianarana ary fanabiazana de l'enseignement et de l'éducation de midika ave fa misy neutralité politique de l'administration io orangisation ny EPP ataonareo io andro manambony lahatra io ka manao t-shirt orange nareo miazakazaka io fibaikona politika satria fantatra fa baiko politika ny afaha mpitandro filaminana misakana netsiky ny tiako Madagasikara satria rehefa zoina le izy tsy hita mihitsy ny antony tokony anakanana ny antoko tiako Madagasikara tsy hanao fanentana na ny seniera de ny teny hoe zoany ny antoko politika zany ka hofanana ary ve ny antoko politika ny tim de efa nanolotra tany amin'ny intérieur nampafantatra tany am-piainana raha ohatra ka tianareo foanana ny tim de foano ary fa tsy samamalra zareo riny dikan'izay laha andin'ny fahafito mihitsy vohitsakitsaka les droits individuels ozy sy les libertés fondamentales bafoué zany akoatra ny démocratie sy ny liberté d'expression satria midiky zany fa tsy afaka koa maneho hevitra le olona tao anatiny tao manomboka eo filoha marikaravalomana satria ny elingeleno mpitandro filaminana fa le olona de ty ivelany ihany ko mazava be ny article 11 andiny faraiky ambiny folo manantsoa alala vaovao ny tsirairay ko maninona sakanareo tsy niditra tao anatin'le toerana tsy misy faneriterena mialo azo ampiarina amin'ny fampahalalam-bavao amin'ny endrindrehetra akoatra izay mamoa faty na mety aloha itiona filaminam-baoka raha miveriny tsika amin'ny zavatra mahazo ny MBS ihany ko nanomboka zomany olona sahirana ny azo MBS zoma sabotsy lahady voelingelina foana ny radio sy ny télé manao zay hafa ny teknisianina rehetra
fa misy sotasota ary misy fanelingelenana atao amin'ny MBS any ko fa ngany olona tsy maintsy hijery TVM avokoa fa ngany olona tsy maintsy me Free FM fa tsy afaka ieno radio hafa na tele hafa ivelandreo rehetrarehetreo izy rehefa tsy mahazo an'izay izy mba te ieno an'le fanentanana politika izy mikasika le hoe fidirina ao anatin'ilay lisym-pifidianana tsy azo natao zany bana mitandro filaminana vavady hatramina solombam-bahoaka ary za tao arina solombam-bahoaka fa zao rehefa tety ivelany resaka tamin'le mpitandro filaminana resaka an'le tsaikina delegena inona hoe asaivy makaty préfet na asaivy makaty zany chef district amin'ny Sakanjany fa zao rehefa andeha hiditra amin'le toerana tsy navelany hiditra indray le député nefa député de Madagasikara zany ny zava-misy eto zany dikan'izay tsy mpitandro filaminana rehetra manao an'io fa misy mpitandro filaminana misy olona sivily ao ambadika ireo manome baiko ireo ka sady sotasota politika antso-jay politika no fahatahorana ara-politika ny forsa politika anana ny marika ravalomanina sy ny antoko tiako Madagasikara elany toratorahanareo satria nareo mieritreritra sy mihevitra hoe matanjaka nareo fa rehefa mijoro zany filoha marika ravalomanina zany sy ny timina de tsy tokony toizako le izy satria fantatry ny vahoaka inona ny zavatra tiako hanohizana azy faterinareo sahiranareo rehefa mijoro zany de nanandranareo ka de akory zay nahitanareo tamin'ny sabotsy izany eona taminareo teo milefitra vely antoko tiako Madagasikara ary manaiky lehibena anary vely antoko tiako Madagasikara satria le antoko tiako Madagasikara tsy te ho tonga am'zany fa zao mahafantatra izy fa misy lalam-pandrenana misy lalàna mamiaza lalana dikan'izay amin'ny legalista azy de mampiatra an'izany lalàna zany izy satria olona te heno vaovao olona te hampita hafatra olona manao fanentanana zay no misy teo inona ny fanjakana iongana ho amina olona amina rivony etsy avarabotra itosy na tetsy amin'ny magro biorivika magaga sy mahavariny zany fa zao efa ambony be le tahotra efa mihoatra ny loha le tahotra le fitondram-panjakana rehetra le tahotra amin'ny mamaritra an'io de maka fanapahan-kevitra politika mampiasa mpitandro filaminana zay autorité rehetra tsy ny rehetra ho iaho tsy ny rehetra ho iaho mazava ny teny filoha marika ravalomanina fa misy vonivonina ampiasaina manao an'io manana information be da be an'izany tsika fa tsy eto nresahana am'zany hoe ry olory de iza amin'ny mampiasa an'io iza amin'ny patron an'io any ambadika any teo anenareo sur place teo daholo mandeha ny communication anareo rehetrarehetra satria misy olona mila amin'ny vaovao an'le tim any ahoana voasakana tsy tafiditra aza vela miditra ny ety ivelana zay efa ao anatiny ao de bloqué ao satria raha miditra daholo ny tany ivelana mitovy isan'ny taty anatiny tany ivelana marobe ny zany riny fa tsy etsana tsy omby le toerana fa zao miezaka foana ny sécurité an'le toerana zay nitarehan zokoberaka io hoe tsy maintsy milamitsika ary tsy miezaka midéborde zany zay ngeny ndraiky to mpitandro filaminana araky nambaran'le mpanao gazety tamin'ny fotoanandro rehefa nanohatra ny andrajely ovinona ny tiako Madagasikara nanao tao Ambojatovo natery amin'ny magrobiolirika ka nanimba zavatra ambeny tsara fotsiny filaminana mba tsy isina débordement zay ny asa mpitandro ny filaminana fa lasa ampiasaina manao baiko politika ho amin'ny tombontso politika ny olona any ambadika any sy tombontso politika na mpitandro filaminana manana grady ambony manao politika de tonga amina zavatra ohatran'izao mobilisation ana mpitandro ny filaminana zany rina ka meo hitatsika reny ro safiry fa mbola tahorinany reny mbola misy marobe akoatry ny reto efa nilahatra reto de aninona nefa ngam-pangalatra le oloreo ngam-panao kidina piny le oloreo fa ngareo mpangalatra zazavarira na mpangalatra maso na mpangalatra tovalolona olo-pirenena lina vaovao reo olo-pirenena etany reo mpanao politika nomeny lalàna andraikitra reo de tsy tahotra sasany
tsy menatra mihitsy mandray vozonakavona solombavam-boaka ny Madagasikara. Ino moa de mbola manana ny ambarany an'izay ny député de Madagasikara fa tsy hipetra-potsiny am'izao. Miandra an'izay tsika, tsy etsika no resaka an'izay fa mahamenatra mandreraka mijery azy. Akoatrin'le olona efa fotsy volo be, efa be antitra. Ny tanora moa zany de efa tsinitsinina ko ny fotsy volo ara moa tsy rarahin reto olo reto sy ny zokiolona. Zokiolona ny tena fiteny fa tsy be antitra, miala tsindrindra tompoko. Akoatrin'ny hoe parlementaire, ancien président, bureau politique an'ny antokotiky Madagasikara, tsisy dikana ny reto olo reto mihitsy. Mpanao gazety koa sahirana atao. Mpanao gazety teny Germain efa saika voasambotra. Fa voaraitsika Germain. Tsika andray hoa tsy manome zany. Efa saika voasambotra Germain. Député fena efa saika mibatainy. Fa isaorako ny mpikatroka rehetra tonga teny itosy. Misaotra atsika rehetra rehetra. Efa manomboka atsapatsika am'izay. Fa ny herintsika miaraka no azona fahombiazana. Ary zay rehefa miteny hoe zay ho avy de ho avy. Zay koa tsy karazan'olona kanosa. Ary zay koa tsy mampitsapaka. Fa mahafantatritsika hoe zao lalàna. Zao ny zavatra hijoroantsika am'ty foto-kevitra ity de ataontsika zany rina. Fina ny famenarana mijoro amin'ny foto-kevitra. De akasitrahana daholy. Pikatroko ny antokotiky Madagasikara. Leadership ny eto ny Filomarika Ravalomanina Mandrakariva. Fantatsika tsara le hoe tonga miaraka fanombohana, miasa miaraka amin'ny fahombiazana. Le hoe sahy mijoro. Zava-dehibe ny zany. Miaraka amin'reto solombavam-boaka reto, miaraka amin'ny secrétaire général, ny cordo, ny mpikatroka rehetra ao anatiny zany, bureau politique zany. Kasitrahana daholo reny rehetrarehetra reny. Ny be ny tanàna indrindra, ny mpanolontsaina ny tanàna, be ny tanàna zay miezaka manao fandaminana. Ny mpikatroka mpitolona rehetra, ny mpanao gazety namana. Hita zany zao. Le firaisan-kinina n'ilay mpikatroka. Ary tsapa. Fa zao. Manana fijoroana hafakely antokotiky Madagasikara. Zay foto-kevitra zay tazomy le mpikatroka isany. Ary efa misy ihany koa ny antso am'izay endriky ny fanentana zay ho an'ny hafa zay mbola tsy nazo satria mbola tsy vita tsara amin'ny atsakany sy ny hava ny fanentana na teny itosy de tongava. Rehefa misy ihany koa zay ahafana manao izany. Zava-dehibe zany. Mazava nge ny teniny teo anivon'ny seny zoniny antoko manao fanentana na aza sembatsembana. Vao nisy député koa ny teny an'izany tamin'ny faranenina teo tamin'ny fandaharana tamina fahitalavitra anankiray hoe aleo kosa rangamba anao anentana ny olona, anao anaova alalaka amin'ny famorian'olona. Ohatran'izany nge ny député reo sy ny tenen'ny rina teo hoe akasitrahako mihitsy ny solombavam-boaka raha iny. Aleo any hevitra koa mpanohatra. Inona maratsy an'izany? Zany resahan'ny demokrasiako. Fa zao lasa voahitsakitsaka daholo na andin'ny fahafito na andin'ny fahafolo na andin'ny faharaika ambin'ny folo na andin'ny fahasivy amin'ny telopolo ao anatin'ny lam-pandrenana. Resaka neutralité politique de l'administration eo anivon'ny fitantanana ara-panjakana, ny forces armées, ny justice, ny police, ny enseignement sy ny éducation. De lasa mihevitra azy fa tsy fehezany lalàna hatramin'ny filohan'ny repoblika. Diso be le faneho-kevitra iny. Aka filohan'ny repoblika nge manao niny. Ka filohan'ny repoblika kinona ny andehanany raha any Tsimorano, kinona ny andehany any TGV, ny gouverneur any Bonglava aty, ny gouverneur any Faritraf, ny député any Faritraf. Marina fa hoe député de Madagasikara. Ny hoe fikambanana any amin'ny faritra rehetrarehetra any na hetsika daholo. Ny olona avy any amin'ny faritra rehetra any ho an'ny TGV zany, ny tôma tamin'ny fiara tamin'le teny Andorany fotsy. Nampiravahana orange daholo, efa raharahana antokany fa tsy raharaham-panjakany. Le teny Andorany fotsy. Zay ny teny antsika voahitsaka. Za tsy mbiditra tsony amin'ny resaka motion de censure. Zay nalefa ny ACDDD araky ny requête nataon'ny solombavam-boaka tany amin'ny ACDDD. Hoe voahitsaka ny andiny fa 7 amby efapolo
tamin'ny fampitsarana nataon'ny filohan'ny repoblika le motion de censure fa ity am'le foronana am'le antoko politika efa mivandravandra be loatra efa tsy takona fenina ntsony le izy rina le filohan'ny repoblika efa tsy menatra ntsony mijoro midefendre en couleur le antokony fa ngamy filohan'ny repoblika raha hirotsaka izy rina hirotsaka ny couleur menamena na hirotsaka ny couleur mavomavo na hirotsaka ny couleur mangamanga na hirotsaka ny couleur maitsomaitso na hirotsaka ny couleur manga tanora volomboasary orange hirotsana donc i zavatra rehetrarehetra atao io zay fa propagande politique de efa fironana sy tsy fametrahana ntsony le neutralité politique de l'administration ary mampifangaro le asan'ny filohan'ny repoblika amin'ny asa ao anatin'ny antoko politika sy ny vondrona politika dikan'izay tokony ampiasay le filohan'ny repoblika fa mbola rovan'ny HCC ihany zany ny olana eto fa zao tsy azonao sakanana an'izany koa ny tim sy ny voaka rehefa maniry eo na filoha marikaravalo manana izy de nahita koa nareo tamin'ny sabotsy tsengele izy iza loatra manolo-tsaina amina stratégie ohatran'io ao anaty lapa ao hoe sakano ny tim amin'ny fanio-kevitra rehetrarehetra zay ataon'ny tim na tatitra ataon'ny solombavambahoaka na fanentanana ara-politika ho an'ny loi 2011-012 na ny constitution miresaka ny andraikitry ny antoko politika fa tena tsy maininina zay mety conseiller politique any ambadika any hoe sakano elingeleny le antokotiako Madagasikara arakaraky nanaovanareo an'io vao mainka mampisandratra an'le tim lasa communication vita ho azy ary mahatezitra ny olona le fihetsika ataony le mpitondra fanjakana fa tsy maninona raha zay ny heverinareo fa mety de ataovy fa mampisandratra ny antokotiako Madagasikara zany ary mahatonga sainan'ny olona fa maninona tokoa moa ny afa tsy sakanana fa maninona ny tim marery any sy marikaravalo manana de mazava amin'ny olona zay fa zao ity le atahorana mafy zany kiza moa ny sakanan'ny olona tsy atahorany eko tsisy mamaky lohan'izany fa matoly tim mahelingeleny ny sakasakanina atraty amin'ny radio sy télé ho naovako fialantsiny antsika tompoko teny efa manao azy teknisianina atsika isanandro mandinika mijery ohatran'ny bouquet satellite akatsanana akoatran'ireny fa brouillena le fahita lavitra sy radio inina tsindrina zany fa nielingelelina ny tsy azona vaovao maro lafo zany fa tsika mbola mijoratra any de zay no anentanako atsika hoe iano tsara ny toromarika zay resahana eto amin'ity fandarana ity makasitraka anareo marobe indrindrandrindra ianareo non tim zany hoe tsy mpikambanao anatin'ny antokotiako Madagasikara mandefa afatra ty aminay na amin'ny alalan'ny MP na amin'ny alalan'ny finday numéro ifandraisantsika efa fantatrareo zany na amin'ny alalan'ny numéro perso na any amin'ny resolo mamboaka samy hafa na any amin'ny biro politika hoe tena tsirarinika zao zalahy de betsaka aminareo no manontaniana tevondarina ny tim zay tapa-kevitra zay fa amerina ny dada tonga soa tompoko fa mila fahamy aloha no filoha marikaravalo manana ihany ko ho an'ireny olona zay miditra reny mba tsy hanao infiltration tonga soa ianareo fa maily koa tsika am'ry olona piodiody mitady animba zavatra atao anatin'izany antoko zany mbola iverina ao arino fa ty sombony no man'ny faly ty entina ilazana ny zazavatra any nisy ady hevitra natao tena kanja ary teny isorana mihitsy ny solomamboaka sy ny bira politika tsy haikala eny ny solomamboaka ny hoe bira politika ihany fa te hiteny an'izay a satria misy rôle na député sur terrain fa melohan'io efa tonga teny ny cordo sinesge sy ireo a mpiatroka ao anatin'ny antokotiako Madagasikara mibe ny tanàna sy ny ekipa rehetra isorana izy ireo tonga teny any ko ny solomamboaka teny ny solomamboaka alera tsy mbazafy tompony circonscription atsimotrano teny ny député fetra rahalamizafy mololona capitaine d'équipe président groupe parlementaire teny député feno nanao ny eny tsy zavatra ihany ko teny député mamora belrina teny député totsoa andriamampandry député hafa moa nametraka fialantsiny tao anatin'ny adidy amanandraikitra maro samy hafa satria tsy maintsy mifampizarana
njavatra natao nisy natao marobe tena Mbatolampy tsy mahafotsy teny nietsika ny timy nisy natao tany Indriampamaky nisy natao fivoahana maro samihafa tany Varajano sitsy marobe fa zao rehefa mare isika hoe misy ny fanentanana nataony timy ho anao zay mbola maniry ny hahazo vatsym-panentanana am'izay lisitry mifidy zany satria zany no fomba hahafahantsika tena maharay azy bebe kokoa de tonga afa amafisy ny firaisakina atsika aza goragora ary aza miala lalana ho an'izay miperaka tany avaratry nosy na tany Antsinanana de miala an'izay tiako teneny zay mahafantatra tsara aza miala lalana zany rehefa ity zavatra hijorotsika de mandeha amin'intsika satria ny directive leadership miainga avaliny amin'ny filoha Marc-Ravalomanina sy ny BP arahantsika atsakany sy andavana akasitrahana daholo isorana ihany koa ny namana ny vavatenina satria nandritra io fotoana io ny vorobe ny tamin'ny vavatenina taorinan'ny Fianareva-Tsinana nariny tamin'ny Sabotsy fitsangatsanganana nataon'ny atokotiko Madagasikara tany Mahajanga jeune team nelingelenina fa zao bravo félicitations zala fijoroanareo ny tany Toliara-tany ny tany Fianarantsoa-tany ny tany avaratry nosy rehetrarehetra tany mietsika le team ary ny couverture nationale atsika ambony be am'izao fotoana zao akasitrahana atsika rehetra ianareo ny Ampitan-dranomasina mety hoe tsy atiny tony tena anareo ny vatanareo fa ianareo de tsy miala amin'ny alalan'ilay tambadrotra sosialy ahafahanareo manaraka vaovao manao encouragement ho an'ny rehetrarehetra zay mitolona aty Madagasikara tandrazana no hijoroana kasitrahana an'izany namana ny La Réunion ny any Maurice ny any Koweït ny any Arabie Saoudite ny any Europe raha manontolo rehetrarehetra any hatrany Canada États-Unis mbola mifampiantso tarady ny valo manko zany le décalage mbola miazina any fampiantso ahoana faniry ahoana zavamisy ahoana rina ny any Botswana misy koa any Congo sotra tompoko sotra betsaka ena fitiavana daholo ny asehoantsika rehetrarehetra anatina tolontsika zao zay ny tadiavana ny firaisakina avy amintsika rehetra sy hijoroantsika rehefa aseho antsika zany de mbola aseho anay ianareo amkio ny amin'ny hoe rehefa miteny zay fa ho avy de ho avy de ataotsika zany isorana zany firaisakinantsika rehetrarehetra zany de alefa mifaly aloha zany ity endriky ny fifampiresahana ray ity de miveriny eo indray zay sirina satria mbola betsaka ny zavatra tokony resahana ndao arafaly mazava tsara mihitsy mitsavatra mpanitsanga tena magobery mitsangana tena talata-maty mitsangy eto inona daholo ny dika vary rehetrarehetra zany inona ny danger teraky ny zavatra ataonay
clôturé io ny tokony ataonareo de iambina ny ivelany ao fotsiny fa tsy isakana ny olona tsisy mikato inona ny setka nataony tiako Madagasikara ka nitarika korotana apetraka zay fantania zay ninona anao naveny io ninona rosanareo filamban'ny ana politika zao non enao zany solon'enety président manana statut na chef d'état chef de l'opposition chef de parti zay mety tsy voararanareo am'izany mihitsy zay ny article constitution miresaka libre de circuler liberté d'expression liberté de presse liberté de réunion bakoe zahoazarana député de Madagasikara no resaky fakaty zay de fapiresaka zay mianavana fampirenena ty mianata antiklarantianareo fa tsy anao zay anatin'ny spitana zay tsy mety tsy mety be zay tsy mianatra zay zay fotsiny inona iasombon'ny resaka zany a izay nataony mpitarika ataony namana fanery ny député fetra ny député feno député marobe ny teo de ifandroritany ao zany lay resaka hoe lalàna tsy manaja lalàna fa zao ane inona no asan'ny député fa efa na inona izy ao anatin'ny androm-panjakana solombavambahoaka tompoko de fahefana mpanao lalàna olona mpanao lalàna ve de tsy de mpanao lalàna indray ve no tsy hafantatra ny lalàna fantany io hainy ohatry mipaosiny député ny lalàna satria ry zareo no mpanao lalàna eto amin'ny firenena ka lahoana no miseho misy mahay lalàna noho ny député hoe tokony nakary zao zay ihany no fantatra ny vahoaka zay mifantatra i vahoaka ny solombavambahoaka na zay ny mahatonga andrareo hoe solombavambahoaka Madagasikara ary le fahatongavany nanano hoe présence na député teo amin'le toerana iny a dia midika zavatra maro zany tsy hoe tongatonga fahatany teo ny solombavambahoaka fa fatany tsara ny andraikiny zay ampisalora ny lalam-panorenana azy aloha atao miadana tsara solombavambahoaka tompoko de ampisalora ny lalam-panorenana ny andraikiny lalam-panorenana foana ny resaka eto fa ny sasany tsy mamaky anio na mamaky anio izy fa modiny fanina rehefa modinao fanina rehefa tsy ampiarinao lalam-panorenana dia ny vahoaka zany a no potika ao anatin'izay zay le izy solombavambahoaka zany a mpanao lalàna zany zareo ve manao ny lalàna de izy indray de ho ampianariny mpitandro filaminana indray ve mampianatra ny solombavambahoaka amin'ny fahaizana lalàna hafahafa ane zany mbola tsy fahita tao anatin'ny empolo taona zany rehefa misalotra ny anaran'ny masolom-bavambahoaka tompoko ny olona anankiray dia mpanao lalàna izy any lalàna no voaka io lalàna ampiasaina rehetrarehetra io ary rehefa miresaka lalàna ihany de ny lalam-panorenana no voalohany indrindra inona ny ilana ny lalam-panorenana iny député Alain Ratsimbazaby efa liana ieno azy mihitsy ny mpanaraka miara-manonja inona ny ilana ny lalam-panorenana raha tsy ampiarina ary inona ny ilana ny karazana lalàna rehetrarehetra rehefa tsy ampiarina iza ny tena mpandika lalàna eto zay le izy de aiza ny sanction aiza ny fanaraha-maso fanontaniana tena mazavy zany sady tena tsotra de tsotra de tsotra raha ravintsika zany no fandehanan-javatra de izao marina hoe tao-pifidianana ny 324 fa raha ny zavatra miseho am'izao fotoana zao a tena tokony anipoga mpitondra tsy aotsony mihitsy eo aloha ny raha politika fa ilay fiainam-bahoaka efa mihoatra mety tompoko ny tena hoe zavatra iaina amin'ny malagasy amin'izao fotoana zao tena efa mihoatra mety raha miresaka ty resaka hoe vidim-piainana ity tena mihoatra mety ary zay no mahatonga ny fanentanana isaky mihetsika hoe mandana misoratra anarana ny anatin'ny lisym-pifidianana vo eo zao ny antso ny avany amin'ny commune mbaty soratra vo eo ny alalan'ny madame Martine
filohan'ny Foktim ao amin'ny fokotaniny Andreba Gara any faritra loatra zany aty ampita tsinanany zany tsinanany laka loatra vo eo no ny antso tamin'ny antso Tarby avy any naka ty amin'ny MBS hoe tenenao miara-manonja ao fa efa mietsika zay zava-dehibe zany de mietsika inona mietsika zay amin'ny fanetanana ny olona isoratra anarana any anatin'ny lisym-pifidianana ary mailo ary tena mailo amin'ny fanaraha-maso amin'ny tsipriany amin'ny zavatra misy hitanareo am'zany tiako Madagasikara ny tsy eto Antananarivo ihany fa vo eo amin'ny antsony ihany ary tsy ny eo amin'ny fokotanina Andreba Gara ihany fa amin'ny fokotany izay mandrafitra ny commune ny Ambatosoratra nahita niny teny Tosy iny ny any amin'ny faritra loatra de miteny zany zareo hoe tsy hoe voazaotra zareo vao mietsika fa efa mietsika foana fa anamafy ary anamafy tena anamafy mihitsy ny fanentanana ny olona hiditra any anatin'ny lisym-pifidianana satria aletika ao an-tsain'ny olona aletika ao anatin'ny sain'ny vahoaka malagasy fa tsy maintsy amin'ny alalan'ny fifidianana ihany ary ny fandrotsahana ny fandraisana anjara amin'ny fifidianana sy le hoe droit am'le fandrotsaham-bato iny zany ile fietsika mandrotsa-bato ao anaty urne iny iny ny tena fahefana faratapony tsy voasaka bomba lacrymogène iny tsy voasakana mpitandro filaminana iny fahefanao iny fa iny ene no zahany sasany hosakanany ilay fahefanao olo-pirenena mihitsy no ezahany sasany hosakanany arebirebetsy dotonany saina sinsiasinsisa zay le izy zay de hoy isika teo hoe raha zava-misy am'izao fotoa zao zany hoaniny eo anivo fahefana mpanatanteraka rehefa ampitahaina amina krizy tany amin'ny vanim-potoana hafa de teny efa tena hoe feno mihitsy ny kapoka am'izao fotoa zao raha lanjaina raha hoarina am'lay fahasairana n'lay vahoaka malagasy tsy mbola nisy an'zany kilao avary 2 ariary latsaka kely zany hatram'zay 4 satria ty efa 703 703 zany efa manafisafiny 4 zany le izy de ny atsasakilao zany 2 de ny kapoka firy izy teo 100 5 zany no ray kapoka amin'ny vary makolika tsy mbola nisy an'zany hatram'zay ka raha io zany ny atao hoe andanjana azy hijerena azy tokony manipoka tokony mametra-pialana tompona andraikitra tsy miandry an'zany fifidianana zany ary efa be dehibe na me modely tompoko am'zany hoe mametra-pialana amina ampony zany tsy hoe sorona na hoe zao fa hoe tena ny feon'ny feritreretany mihitsy no misaina no mieritreritra feon'ny feritreretany 703 ny kilao amin'ny vary inona koa zany taiza mbola nisy an'zany miadiny any amin'ny isa-tokantrano am'izao fotoana zao hoe zao mivolana ny entana nandenentsena tonga de tapitra nefa tsisy akory tsy hita akory zay zavatra noentana teo tsy afaka miala am'zany mihitsy ny mpitondra ary ireo hoe miteny hoe tena mety zao efa miezaka tsy mahita an'zany ezaka zany zay 703 ny kilao avariko izany inona ny ezaka atao eo misy manararoatra na misy manararoatra io na tsisy manararoatra eo ampelantananareo fahefana nareo menakavony efa eo naiza nareo ny eo de zao ve mba hoe atolotra ny vahoaka malagasy 703 ny kilao amin'ny vary 703 ny kilao amin'ny vary io averimberinay foana ary zay manara-maso an'io vidim-bary io manara-maso an'io zay ny olona ry anao fanentanana hoe iantsony olona isoratra anarana ny anaty lisym-pifidianana tsy avela ainareo no mampiasa ny bomba lacrymogène fa le vidim-bary ohatra ny tsainareo manaka anazy amin'ny bomba lacrymogène tsy hay ary tsy vary ihany fa anytanio any amin'ny kafe zay raha vao miresaka ny hoe tatsa eto Madagasikara tsy misaraka amin'ny kafe sy mofo zany tsy mahay ny fiainan'ny tatsa sy ny any ambanivohatra raha vao tsy miresaka hoe kafe
de parakiny an'ny sasany fa le kafe io aloha fa ohatrinona kay mividina kafe aloha zay mba tsy hiteny aloha fa andana mba jereo kely ohatrinona mividina kafe fa tena hoe sahirana le vahoaka zany ao anatin'le izy fafapetsaka ny ray aman-dreny na me modely tam'le hoe fanimpazanaka hoe tena tsy vitako tsony ty fa aleo miala général Gabriel Ramanatsoa ny anazy ara krizy tao anatin'ny fitondrany tao miala aloha meko ny colonel Richard Ratsimandrava iza koa nefa niala rery zora zafimaly eo reny fa nodomandry daholo zany na ny général Ramanatsoa na ery zora zafimaly eo mpitarika toko koa zany fa efa nanana ndraiky zany tamina ministera niala ihany keo izy iza koa riasan'Andriamanjato koa efa niala tam'le natao PDS ny Tananarivo tamin'ny fotoan'androny napetraka fotsiny riasan'Andriamanjato hoe PDS fa katsanandralava ary ambony ery ny tokony ampandehanana an'le tanàna Tananarivo tsy mety teo izy asan'Andriamanjato za hiala de niala izy zany ny zavatra efa nisy namme modely ohatrany fa ny am'izao fotoana zao fa tena hoe faratampony ny krizy de miafinafinao daholy manadiodio tenao daholy ary izy koa rehefa adiadiana zay mahenao an'izany de mifampatahotra hoe tandremo fa sao de zany kitikitianao tandremo fa zao mifakafantatra de mifankatahotra dia zay le izy de vokatr''zay le vahoaka no lasa otage misy an'le teny malaza maneran-tany le hoe crime contre l'humanité mo tenenina foana fa io zany tenenina rehefa any am'ireny le ady any Ukraine zao Vladimir Poutine enjehan-drala hoe manao crime contre l'humanité sinsisa misy ady any Syrie de am'ireny eninao io mivoaka any amin'ny Nations Unies any fa ny aty amin'ny tsy finanakany ny vahoaka ihany keo dia crime koa zany satria olombelona io ain'olombelona io nkere zao hoe faritra atsimo no tenenitsika foana fa am'izao fotoana zao taoarinany nandalovan'ny cyclone de efa miakatra mena varatra tompoko ny atao hoe tandondomin'ny mosary miakatra mena varatra tongatra tia mananjary ndana ny tanio ny olonany fatry fitovinany iny satria potika ny am'polisanjato fito polisanjato ny fambolena fa ka izy ity vita ny gesta fotsiny ahoana zao zany tsy hita hoe ahoana fefa miantso vonjiny any de le fatratsiny zany efa tratra nkere de hiakatra mena varatra io de aiza no alean'le malagasy zay zany fanamariana tsy maintsy natao aloha no izantsika ny fandarana verina indray namana fanira zava-manantany somary sotro rankely fotsiny izy fa somary niakatrakatra kely izy tao iary namana faniry toizanao indray ny fandarana ary de andray ny député Alain Ratsimbazafy ianao zay solombavam-bahoaka ny Madagasikara lao verina ndray mpandeha solombavam-bahoaka ny Madagasikara fa voafito ao amin'ny distrikany Tsimdrano ny député Alain Ratsimbazafy hiditra afaka amin'ny hitra miaraka amin'ny namana faniry raha zafy manantany indahoary misorabetsaka rina mahazo misotro rano koa rina rano mahafinaritra be ny satria ilaina ny rano rehefa le miresaka ohatran'izao makasitraka ny rina ao anatin'izay fanazava-kevitra izay efa nambaraka teo fa betsaka nge ny vaovao zay fatatsika fa tsy maintsy ilaina fitandremana be ny fahamoana azy mivatana eto amin'ny fandaratsika na ny aorina zao fandarana zao de mametraka fitandremana samy hafa itsika zany rehetrarehetra izany ataotsika de osika hoe mahafatajavatra tsika hoe inona ny zavatra mitranga ao anatin'io fanjakana io inona ny adin'ireo olon'ireo ao ady atrano ady anaty inona tsy fidivikevitrireo olon'ireo tsony inona ny endrika ny fifaminganana zany misy tsofoka ifa misy ny fomba hitenenako azy fa tsy hoe faminganana fa fifaminganana mitranga ao anatin'io fanjakana io ary inona ny panika satria iny tamin'ny sabotsy iny panika iny panika totale ozy rina zay anaty fanjakanao fatatsika daholo zany mandeha fivoriana ery varadrano eny sy ny sisa mivondrona daholo ny tompon'andraikitra politika eto amin'ny firenena normal zaniko betsaka ny zavatra ilaina dinianako be da be ny tsy mandeha am'zeloniko za zao eto vao mahazo mesazy
tena grave be ty fahantrano ty vao mahazo message eto député Alain Ratsimbazaha vakiko misy ty message ty satria tena grave salama ozy izy même ny vavao aty Tanimandry Atsirabe faharoa aloha dia alaina maintso aby ny katsaka fa mahantra tanteraka ny vaoka tena mafy ny fiainana tsy mihinan-kanina zahay fa katsaka maintso ny hoanina de mba azo ny reto fitondram-panjakany reto atsaina ve zany fahoriany vaoka malagasy zany le vary efa 200 ny kapoka efa manodidina ny 4 ny kilao de tsy tonga saina ve le mpitondra fanjakana de mbola milaza ihany fa hoe tsy avy amin'ny fitondram-panjakana io fa vokatry ny crise iraisam-pineny fa tsy hoe tsy faiza mitata amin'ny fanjakana fa kis excuse s'accuse mazava be zay ianao no mpitondra eo de assumer ny responsabilité tsisy anticipation gouverner c'est prévoir fa tsy hoe mpanohatra akory no mitondra ny covid-19 nge nisy 100 millions de dollars taoriana ny covid-19 mbola misy voly post covid no azotsika poste en cyclone ihany ko zany hoe taoriana ny rivodoza mbola nisy vola be azotsika mbola misy vola ihany koa amina resaka redressement maro be ny vola azo nyty Madagasikara ty sy ny trosainy fa aiza daholo zany vola zany petratsika amin'ny fanontaniana donakely aloha député Alain Ratsimbazaha zahay tatsika tsara iny dony iny inona ny dikan'izay aloha fa eto vao tena tazana tsara satria anaovantsika félicitation ny député Alain Ratsimbazaha sy ny ekipa rehetra na Tsimorano sepitsepitra nafapany iny tamin'ny sabotsy iny député Alain Ratsimbazaha lolaran'ny ady hevitra atao ihany keo anao vao maraina tena kianja teny tantara oara aloha sady miaraba miaraba anao namana faniry ary miaraba ny vahoaka malagasy rehetra manaraka ny fandarana na ny toerana na ny velany saingy arabaina manokana ny vahoaka ao anatin'ny fahitry ny États-Unis izay ny fanohana sy ny fanometanana tamin'ny hetsika tamin'ny asabotsy lasa teo iny eto ihany koa no hitondrana fankasitrahana feno tamin'izay firaisakina rehetra naseho atsika zay satria tena hitatsika zany am'izao fotaon'izao fa mipanika totalina mihitsy ny fitondram-panjakana vokatry ny hetsika zay natao tamin'ny sabotsy lasa teo iny isaorana isika rehetra ny solombavam-bahoaka ny bureau politika nasionaly ny atokotika Madagasikara ary indrindraindrindra ny filoha Marc Ravalomanana zay tonga teny toerana mitsidika atsika vahoakana Tsimorano tamin'iny hetsika tamina sabotsy lasa teo iny marina tokoa ny voalazanao teo namana faniry satria dia miatrana teny toerana vao maraina ny tenanay niaraka tamin'ny mpitsambana ao anivon'ny bureau politika moa ny fampidinika tamin'ny tompon'ny toerana ary ihany koa nisy ny tsy maintsy fampirarahana natao niaraka tamin'ireo mpitandro ny filaminana teo toerana satria naneo zay fietsika mamofady sy tsy fampiseho masoandro raha ny filazana azy ny mpitandro ny filaminana raha ny zavatra nitranga tamin'iny asabotsy iny mariako etona fa ao anatin'ny tanàna mifefy itsika nanao ny hetsika reo mpitandro ny filaminan'ireo de niditra keriny tao amin'ny zay toerana mifefy zay zay tsy manana ny atsotsika hoe réquisition ny toeran'io akory tiako tsara ny manamarika an'izay ary anisan'izay ny fanehoan-kevitra zay nataoko raha ny fanehitra tamin'ireo mpitandro ny filaminan'ireo hoe aiza moa zany ny taratasy réquisition milaza fa tsy azo idirany ty toerany ty kanefa dia propriété privée tsy nisy zay ary ny mpitandro ny filaminana zay mifampiresaka taminay aza dia hita ihany ny fambiakavakana mifampiresaka satria tsy dia manara-dalàna ny fomba nentina nanaraterahana an'izany endrika hoe fanerenany olona ivoaka ao amin'ny toerana zay anaovana ny hetsika zany faharoa manarakaraka an'izay dia rehefa resitosika tao anatin'ny adevitra mpitandro ny filaminana dia navoaka amin'ny toerana zany kanefa indray dia hitatsika reny fanakanana maro samihafa reny teo ambavady ho an'ny olona zay te hiditra anotrina an'izany hetsika karakarainy ny tiako Madagasikara zany ary ihany koa marobe na tevenina trany ireo mpitandro ny filaminana
tonga teny toerana zay mariaketona fa amiko de tsy mpitandro ny filaminana nareo vamaky ary anareo ny tena mpanakorotana eto amin'ny tany sy ny firenena raha ny zavanytranga tenitosy no resahana satria tao anatin'ny filaminana avokoa nanehon'ny mpikatroka tiako Madagasikara ny etsika rehetra fa ianareo no mitady korotana amin'ny vahoaka mariaketona fa ho an'ny tenako solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafidy teto amin'ny distrika Antananarivo Atsimondrano de manameloka tanteraka ny fietsika zay naseho ny mpitandro ny filaminana tamin'iny asabotsy teo ampiaravina itosy iny ary ankasitrahako hatrany ny fietsika naseho ny vahoaka pomba ny atoko tiako Madagasikara tonga teny toerana sy ny fanohana tamin'ireny fotoana ireny treo nga manamana faniry aloha ny atao hoe taridresaka mahakasika an'iny a fa de azo lazaina fa toetra mamoetra no naseho ny mpitandro ny filaminana niatrana ny vahoaka zay hiatrika ny etsiky ny tiako Madagasikara teo ampiaravina itosy mety misy naaraka mety misy tsy naaraka député Alain Ratsimazafy zay fifampiresahana melo zay satria tamin'ny fotoana io mbola nidy ny vavahady tsy navela hiditra mihitsy mikatroka rehetrarehetra zany raha ny tena marina moa zany ho an'ny tiako Madagasikara de misy foana mifanompompy vavahana melo ny fotoana ary rina rahabe mananjara ny tokony hitendry satria ny fotompy vavahana ohatran'ireny tsy maintsy misy ny hira zay ho tanterahana de tsy tafiditra koa zany rina sy ny ekipa zany zay tokony ho nanao fiomanana melo tao am'le toerana zany de tsy maintsy misy mifampiresahana de alefa nay amitsika eto izay fifampiresahana nataon'ny SGRina Andriamasinoro sy député Alain Ratsimazafy melo andreny etsika rehetrarehetra hitatsika reny dahoarafaly ankalalana izy ireo na de tsy nahazona lalana azy izany tanàna ny olon-tsotra na propriété privé nanaova mpikatroka ty mafionana androany teny itosy ka tsy tokony angatahana lalana izany ho kosa ny sekretera général ny antoko Rina Andriamasinoro nandritra izay fifampiresahana izay araky ny taratasy avy any amin'ny préfecture tonga ty aminay de refusé la demande nataonareo maly ny etsika zay ho ataonay aloha zany eto de etonareo mpanao gazety tsy misy etsika hafa atao ivelany tya faritra zay propriété privé ity ary ny tompony toerana hatram'izao tsy nahazo taratasy fiamplezana hoe tsy azo atao ty etsika ty ary tsy nisy fandrarana nataon'ny tompona ndraiky mpanjakana mahakasika manokana ny toerana zay anaovana ny etsika tiana ihany manamarika ino moa no alehan'ny antoko ty maheto am'ty toerana ty zay tsy handeha ny andalambe zay tsy hanao dia be fa zay ampivory ny mpikambana atao anatin'ny atoko tim am'izao akatoko ny fifidianana zao anentana ny olo-pirenena isoratra anarana ao anatin'ny izy fifidianana satria tsy ny lalàna ny maneriny antoko politika anao an'izay taratasy voarainay avy any amin'ny préfecture mahakasika an'ilay demande zay napetrakinareo de milaza hoe fandavana ny fanatanterahana fiambonam-bavaka sy fampitana vaovao ny motif natao aty hoe tsy mazava ny adresy anatanterahana ny fangatahana milaza moa tsika hoe mbola tsy mahafantatra le tompotoerana efa notifie amin'ny zavatra io taratasy avy any préfecture iny afaka omenareo ve le notification le tompotoerana milaza mihitsy hoe tsy azo atao ty ary tsy azo idirana fa ty misy tompony ty toerana ty tsy nisy mihitsy interdiction nataon'le tompona ndraiky mpanjakana milaza ny teny am'le olona satria zay avy ndresaka tam'le olona mihitsy hoe azona idirana ave ao atokantranonareo satsia fa anao fanetanana ho an'ny mpikariko zay ny chef district efa niantso an'le tompotoerana mivantana mihitsy samy miezaka manara-dalàna tsika nareo tonga eto milaza fa ampiatra lalàna de zay koa mba mitaky le ara-dalàna avy any aminareo mihitsy hoe inona le taratasy eo ampelantananareo afahanareo miteny hoe tsy azo idirana atao anaty an'ity tanàna melo ity tsisy zavatra iotrany fefy andeha anakorotana nasala am'zany zay hatram'izay ka hatram'izao ary mbola tananay zay tena mino tokoa fa mety sy anareo niopefo raha fijerevako anareo zao tsy miopefo anareo mialatsy manapaka anao nisy situation tamin'ny fakomaly samaly tendry andorany fotsy solombavam-bahoaka oatra ihany no mitarika olona tsisy taratasy na iray ary nietsika ve nareo mpitandro ny filaminana satsia okalizy zany mba tsisy mizana amitsindrinila fa ao anaty tanytandalanytsika ary zay apetraka foana ihany hoe zay nge nanao fangatany tao anatin'ny
ora sy fotoana zay tokony anaovana an'izany. Resaka adresy vera ngano andeha asitsika hoe olana goavana eto kasika le andoharany fotsy teny ny tenako fa teo filoham-pirenena tamin'ny diabe iny za solombavam-bahoaka perinasa vahoakako reo ny solombavam-bahoaka IRD no nitondra olana nomboka niala teo amin'ny pharmacie nandorany fotsy teny amin'ny Braon commune nandorany fotsy tsofoka amin'iny faritra mahabo rehetrarehetra iny nahazo alalana ve izy fa tiako antanina ihany le valiteninao teo satria ianao teny mihitsy dia ambareo amiko raha manana zay zavatra zay inona mahasamihafa ny roalahy raha samy solombavam-bahoaka fa ny any le valiteninao mihitsy tiako antanina mahakasika an'izay hoe ambony lalàna ve ny filoham-pirenena rehefa ny filoham-pirenena ve zany no miteny an'izay dia tsisy dikantsony ny lalàna tsy miteny ntsony ve fa manatateraka fotsiny na rehefa ny filoham-pirenena ve natao hoe lalàna eto ka rehefa mijoro eo izy dia mety le zavatra atao rehetra ohatra ny andro raha tsy vahiny mitondra olona anakeny avoloha reo na nino ianao nitazapotsy no maly nohony ianao no androany no sahiteny amiko fa ravaina ny anay eto sa misy autorisation hitanao maly mialohana tongavan'ny filomatrika ravalomanina teny Itosy sy ny fampiresahana teo amin'ny rotontindry rehefa tsy nanana taratasy mazava nilaza fa tsy azo idirana ao anatin'ny faritra ny anaovan'ny antoko timo fanentanana ny olona isoratra anarana anaty lisy mpifidianana ireo lehibe ny-zandary dia nivoaka tany ivelany ihany izy ireo. Misaotra ny faly sy mbolitsika eto amin'ny lafin'ny teknika namerina niny trangan-javatra teny Itosy iny satria tonga tamin'ny tanapolo reo olona dia hoe tsy azo idiranareo ty toerany ty zay ho le mahagagatsika tany atao masina tany Mahajanga tany Antsaranana tany Fianaratsoa tany Toliarika tany Etsirabeka tany Soavinandrina taiza koa mbola tsy voatonoko tetsy amagrobe ritrika efimpirimpiry de tany Talatamaty iteny Itosy akoatra izay tsy voatonoko marobe de hoaiza foana ara le antokotiko Madagasikara ary rovina sy amin'ny fomba ahoana fomba afaka haneo hevitra hanao tatitra ny solombavam-bahoaka hitafa amin'ny vahoaka hanentana ny olom-pirenena mba hakalaza ny tsingeritaona ny filomarika Ravalomanina voasakana hanao anniversaire ny RMDM tsy afaka manao hanao anniversaire ny antokotiko Madagasikara zay motif rehetra rehetra efa nijoroana sy natao ny antokotiko Madagasikara hatramin'ny RMDM miaradia amin'ny antokotiko Madagasikara satria fivondrona be mpanoatra zany de voasakana avokoa député Alain Ratsimbazafy de iny fantaniny iny zava-dehibe inona mahasamy hafa any Alain Ratsimbazafy sy any Ratsivahiny samy atsimon-drano fa maninona le solombavam-bahoaka afaka mitarika olona mitety tanàna misy danger ihany koa nge am'ireny na de hoe fitondram-panjakana raha sy antoko mpanjakany tsy voatery hoe hadiodio ny hetsika fa raha ohatra ka misy manararoatra koa zany député Alain Ratsimbazafy de mba ahoana moa fihetsiky ny fitondram-panjakana am'izany fa nga rehefa hoe mpanohatra de misy anararoatra foana azo antoka koa rehefa misy trangan-javatra ohatran'ireny manina tsy voasaka amin'ny fitondram-panjakana zay nge le fantaniana apetratsika le filoham-pirenena mihitsy no mitarika an'ilay fidinana miaraka amin'le solombavam-bahoaka miaraka an'le filohany anteny merando olona miaraka amin'ilay solombavam-bahoaka sy le rafitra TGV sy le rafitra mpiaradia amin'izy menakavy manao an'le couleur orange nakatona ny zapy ny mpianatra nandeha ny-tsena nandeha ny lahatra nefa le foto-drafitra asa-tokanana sy natao tsy ahitanao taratra hoe zava-dehibe de tena goavambe ny draine ny afaka manao an'ireny ala limity aza ministry ny fanabeazam-pirenena na ny DRGS analamanga raha ohatra fametrahana pose-pierre fa le izy moa lokona politika foana de tsy maintsy ny sehoana efa fika efa tsy naomby foana zay fika zay fa tsy maintsy isehoana sady mandany volam-panjakana no mampifangaro an'le volam-panjakana sy le volan'le atoko le izy député Alain Ratsimbazafy de mipetraky ny fanontanina iny samy solombavam-bahoaka natsimon-drano ihany fa ahoana misy fanasokajiana sy fametrahana an'le filoham-pirenena ho ambony lalàna kanefa de tokony fihezan'ny lalàna avokoa député Alain Ratsimbazafy indrindra mantsy no tiako hitondrana ny resaka namana faniry niezaka ny nanaja lalàna isika matoa nanao fangatahana ara-dalàna teny anivo ny préfecture Antananarivo
rehefa tena dinihana ny valiteny zay nataon'ny préfet a de hita tokoa zany hoe ohatry ny endrika fanaovana antso-jay mihitsy a amin'ilay antoko politika tiako Madagasikara satria raha ny zava-nisy ange dia lohatrano izay ataontsika hoe au lieu de ITS izay de lasa IBS ny lasa voasoratra tao de zay no ametrahan'ny préfet an'lay atsotsika hoe fandavana an'lay hetsika mariako etona fa nisy ny hetsika zay nataony ny atoko TGV teny amin'ny faritra Andorany fotsiny alakamisy lasa teo a de sala am'izao a ny fanampanazavana zay tiako ifampizarana amintsika menakavy ny ainga avany amin'ny commune Andorany fotsy tany izy io a no tarihany solombavam-bahoaka anankiray ary nitsofoka amin'ny faritra Mahabo Andorany fotsy iny a zay mariana etony fa tsy nisy na fanakanana na iray ara nataon'ny zandary teny etoerana na fanontaniana mahakasika ny hoe autorisation ahoana mo no ahafahanareo mitondra olona fa ny atoko tiako Madagasikara tompoko raha nanao hetsika teo Itosy de nanao fangatahana ara-dalàna teny anivon'ny préfecture etiko ilazana zany zay fa misy mihitsy ny antso-jay atao amin'ny antoko tiako Madagasikara matombo trangy reny zavatra reny raha ny zavatra ny tranga teny Andorany fotsy ihany koa na manafaniry tiako ihany manamafy fa maro tamin'ireo olona zay mipetraka eny amin'iny faritra Andorany fotsy sy ny manodidina iny a no ndray andro mialoha ny zarana karatra mpikambana TGV ary nampanatenaina izy ireo fa ho avy ny filoha Andry Rajoelina andrareo moa zany ny filoha andrareo ho avy eny ny amin'io alakamisy io ka isy fanomezana na fanampiana omenanareo indrisa nefa fa tsy nisy zay ary maro be ny fitarainana ary manana profo an'izany zay hoe tratra n'le atsona hoe fitaka indray na lainga indray a reto olona ireto fanampon'izay a de no tapahana mihitsy ny lalana ary nakatona avokoa ny sekolina miakina amin'ny fanjakana na tsy miakina iny andro ny alakamisy iny fa hitokana EPP anankiray eo amin'ny faritra Mahabo Andorany fotsy izany rehetrarehetra zany no ahitantsika taratra amin'le hoe fitondrana inona rety ary famitaham-bahoaka toy iny no atao sesilany lava amin'izay le fampanantenana pokaty zay ary raha amin'ny lafiny hoe solombavam-bahoaka tsy te hifaninana amin'ny fandika an-dalàna akory amin'ny alatsiny tompoko tsy hany ny tena tiako avoaka fa le hoe fandraisana andraikitry ny mpitandro ny filaminana amina hetsy-bahoaka anankiray ka rehefa ny timma manao azy de fotana mafaty fa rehefa IRD manao azy de omena vahany eto amin'ny tany sy ny firenena tsy azo ekeny zany tompoko ary eto de tianay ny manambara fa tsy empotra intsony ny atikotiko Madagasikara amin'ny hetsika rehetra ho avy satria efa nezanareo nososenatra am'izay ny fahalalahany ny antoko maneho hevitra na ny zay zofototry ny olom-pirenena izay no hitsakitsahanareo ary ampiroroanareo amin'ny alalan'ny mpitandro ny filaminana mihitsy ro tompony andraikitra maro samihafa eto moa de tsara ihany koa manamarika fa somary gaga tamin'iny zavanitranga tamin'ny sabotsy iny hoe nisy hatramina lehibe any distrika tonga teny toerana de hoe hisambotra be ny tanàna ono azafady aza misangisangy am'izany tsika fa tianay no manamarika eto fa ireo be ny tanànareo ao anatin'ny circonscription anya ny États-Unis nanaovana netsika ary ny fahazahon-dalana efa ny ampela-tana amin'ny préfet ny fangatahana sy ny sisa de nandeha ara-dalàna araka ny tokony ho izy fa noho ny atso-zay zay ataonareo mahatonga ny reny rejet na fandavana ny fangatahana zay natao reny fa hoy ah eto hoe ok mba tsy ho tonga am'izany endrika fisambosamboran'olona zany ny raharaha zay nitranga teo Beravina Itosy fa tsy ho zakanareo ny mety ho fiatsiky ny vahoaka n'izany atsemondrano zany raha sanatria tonga am'izany tsika ary mety ny fiatsiky ny vahoaka malagasy rehetra mihitsy manerana ny nosiny tsy ho zakanareo satria efa tena feno loatra ny kapoka am'izay fanapara-pahefana atao amin'ny antoko politika
tsy mitovy frena amin'ny fitondrana na ihany koa indrindrindra ho an'ny atoko tiako Madagasikara zay hitatsika fa isak'izay hetsika atao na anao fangatahana na tsy manao fangatahana dia reo foana la herim-pamoretana miseho hita am'izay hetsika rehetra atao eto amin'ny tany sy ny firenena. Mariana etona fa amafisina ny tenin'ny filora Valomanana raha miseny am'izao fotoana zao dia mangataka hatrany ny fiara-miasa hatramin'ny antoko politika sy ny fiarahamonim-pirenena amin'ny fanetanana ny olona isoratra anarana ao anaty lisym-pifidianana. Efa izay no anjara andraikitra raisiny antoko tiako Madagasikara am'izao fotoana zao kanefa dia toa sakanana lava ary anaovana an'izay herim-pamoretan'izay. Fotoana zao hijoroana ry vahoaka malagasy ary manentana atsika mihitsy am'izay tsy fanekena ny tsirariny atao amintsika vahoaka izay. Manana zofeny tsika ny joro sy any hevitra araky ny voalaza ny lalam-pandroena na rehefa nitany sainy namana faniry teo. Noho zany aoko tsika tsy hipetraka fotsiny am'izao ary ao anivony atoko tiako Madagasikara moa dia misy ny tompony andraikitra amin'ny lafiny ara-lalàna na ny legalista dia tsy maintsy hojerena ny amin'ny lafiny ara-lalàna mahakasika an'ireny herisetra ataon'ny mpitandro ny filaminana tamintsika tamin'ny asabotsy lasa teo reny ka ho hitatsika ny toyany satria raha tena mametraky tsika fa tany-tandalàny Madagasikara de tokony misy fandraisana andraikitra ataony eo anivon'ny fitsarana mahakasika andreny zavatra nitranga tamin'ny asabotsy lasa teo reny. Député Alain Ratsimazafy, député Géry Randrimolaina ihany koa zay voafidy teny amin'ny distrika Navaladrano ao ambadika ao tia moa zany le hoe pirala mizara dianomby mbola maromaro ny azo ambara goavambe ny hetsika Tsimorano navita an'le teny Magro Tanjombato iny député Alain Ratsimazafy vahoaka amin'Arivo koa iny zay tetsy amin'ny Magro Tanjombato iaho teo ny Valomarsa mbola nandeha ihany koa ny vehivavy tia Matsimorano nalefa teto zany namboly azo amin'Arivo koa vahoaka tonga teny reny États-Unis reny sady mamaraparana ny fandraisan'ny député Alain Ratsimazafy fitenenana ny amin'ny fanetanana ho an'ny jeune team, ny femme team, ny foko team, ny com team zany mino fa nahavita didy lehibe aloha zany Tsimorano distrika raha mbola misy avatrafatra na hoe mbola misy programme tiany député Alain Ratsimazafy fampizarana mialoha ny idirany député Géry Randrimolaina fa de tena navita zany nareo raha zay tany saiko zay aloha zany bebe ihany zay mipoaka tsara daholo be mpifidy raha teo koa Tsimorano député Alain Ratsimazafy de tairoary aloha zany raha ohatra ka mbola misy tena petrapetraka mialoha zay hoe fidirany ny solomaboaka raha zay. Eto aloha zany dia mbola antsaterina trany ny fisaorana sy fankasitrahana ho atsika mpikatroka tiako Madagasikara rehetra atao anatin'ny distrika Tsimorano. Efa naneo ny atao hoe fahavononantsika ary atao hoe iny zavatra nitranga tamin'ny asabotsy iny dia manaitra ny rehetra ary manaitra n'izao tontolo zao fa mijorotra ny atoko tiako Madagasikara zany ary tsy manaiky lembena ny atoko tiako Madagasikara rehefa mihoatry ny fefy ny ataony ny fitondram-panjakana ary mariana hatrany ny fahavononany ny ekipa rehetra manomboka eto hiatrika ny ho avy satria dia mila ho vaitsika ty firenena ity ho amin'ny firenena mandroso sy milamina fa tsy avelatsika ho viravirain'ny olona sala am'izao ny firenetsika ka manaitra tsika rehetra aoka hifanentana fa fotoana zao hijoroana ho an'ny tanindrazana ary fotoana zao anehoana n'izay hoe fitiava-tanindrazantsika menakavy zay ao anatin'ny firalahina ary anehoantsika ihany koa ny firaisan-kina rehefa ohatra ka ilainy zao fitondram-panjakana zao zany satria dia voahosihosy loatra ny zoma olona voahosihosy loatra ny zo amin'ny fanehoan-kevitra eto amintsika ary endrika fampampiorona lava reny no aseho amin'ny fitondram-panjakana am'izao fotoana zao an'ny vahoaka malagasy ka tsy mendrika an'izany itsika ka anaovana an'izay antsoavy zay mendrim-pidiarana ny fiatsika zay nataontsika menakavy indrindraindrindra ho atsika atao anatin'ny faritry États-Unis tamin'iny asabotsy iny koa dia tana oatrany zany ary hitoy hatrany ane
ny firaisankinatsika ary ny atokotiky Madagasikara no iraritsika sy anteny atsika handray ny fahefana amin'ny fifidianana zay ho avy eto amin'ny tany sy ny firenena. Dia zay ngamba namana faniry satria efa mirosy de mirosy ihany koa ny fotoana ary ny namana député Jerry Andriambolaina de mbola isy afatra ihany koa tia nampitaina amintsika mianakavy dia handroseto izy hitondra an'izay afatra izay ankasitrahana itsika rehetra nanjoy ny fandarana tamin'ity andro an'io ty kasitrahana namana faniry ary toy izany ihany koa namana rina teto amin'ny fandarana miara-manonja tamin'ity alatsinainy maraina ity. Iny ary de misaotra tsika satria tena atre mahavita mbo mahefa raha koa ireo solomamboaka ny antokotiky Madagasikara manao reny atsika manao reo zay le tenenky aza mitady efa reo ny atsika ampitariky reo ary naiza de any misy miasa ndray zao ny député atsika any miona satria seni manomana an'izany fiona fichier électoral resaka logiciel maily be tsika miatrika zavatra zany hoditana logiciel zany tsy vita ray na roa andro zany any misy fivorinan zany any amin'ny seni any miketriketrika an'izany manary ohatran'ny OIF tonga eto sy ny rehetrarehetra ohatrohatran'izany fa zay le tiako tenenina hoe miasa daholo ny ekipa rehetra hatrany amin'ny birao politika ny teknisianina tsika sy ny sisa tsika hoa tsy ambakain'izany fa maily eo anatrehan'ny zavatra rehetrarehetra de tsy maintsy ho taterina amintsika daholo ny fivoarany vaovao manana vaovao sy loharano-baovao maro isika zany fa zay tokony resahana ihany aloha zany resahana satria mandeha ny fotoana zany ary ny fomba fitazaina vaoka koa de zava-dehibe de maharay message eto ny aminy hoe tena raim-pianakaviana mitotototo isan'andro tsy manana heritsony aozy izy hanomezako sakafo ny 3 isan'andro an'ny fianakaviako fa zava-dehibe rehefa mavita indroa isan'andro ato zany message zany tompoko fa tena mitaraina mafy aminareo mitaraina mafy aminareo zany zavatra iainanay de io le adevitra ny aminy hoe le malagasy ve ny raha tsy vitana sa le vahoaka ny tsy mezaka tsy marina zany fa le fiainana mihitsy no asarotin'le fanjakana am'izao fotoana zao nitondrana napibabina am'izay fampahoriana sy fampahatrana an'le vahoaka malagasy zay paupérisation fampahatrana appauvrissement zany daholo ny zava-misy am'izao fotoana zao nefa mazava tsara mihitsy ny 2020 any lalam-pandrenana arova ny fanjakana ozy izy ny ankohonana izay singa voajanahary sy andro ny fiarahamonina manana zoanorina fianakaviana ary amela ireo fananany manokana holovain'ny taranany sy ny olona tsirairay avy lalam-pandrenana ne tompoko miresaka an'izany la famille élément naturel et fondamental de la société est protégée par l'État. Tout individu a le droit de fonder une famille et de transmettre en héritage ses biens personnels. Kinako varim-pananana daholo ny malagasy hatramina vilany tokony andrahoana sakafo varotana inona tsony ny ampitany ny tany zay mba hananana raha lasa mpanambola setrasetrainako de toy izany andray zany 2020 alohan'ny idirany député Jerry Andriambolaina ny olo-pirenena tsirairay de mananjo handray valy sasarana mifandanja amin'ny asa ataony izay ahafahany miantoka azy sy ny ankohonana fiainana araky ny famendrehan'ny maha-olona. Tout citoyen a droit à une juste rémunération de son travail lui assurant, ainsi qu'à sa famille une existence conforme à la dignité humaine. Fa mba iza mba miasa am'izao fotoana zao le olona raha tsy mahita asa latsaky ny $2 par jour ko tsy mahita tsony le olona ko inona mivaly sasarana iraisy ny fandanja amin'ny asa ataony eo fanambakana ny hitany amin'ny sehatrasa afakaba ohatra lay 250 000 ariary ny tenen'ny fitondram-panjakana tsy zany ka le izy vadika karazana fanampiana indray le izy hafahafa be le eto an-tanàna de inona ny ankohonana azony tena hoe hoarovana am'izany zany daholo le tabatabainay ato anatin'ny miara-manonja mba ho fantatrao zany ry malagasy fa mpitehany ty fitondram-panjakany ty ny endrim-pianakaviana malagasy tsy manana zorontsony ianao mba hisitraka ara-dalàna amin'ny fiainana ny asa sy izay verina fa tena ahafahanao
mamela alova tsara olovain'ny taranany sy ny olona tsirairay avy zany zava-misy. Miaraba député Géry Randriambolaina. Ya miaraba namana faniry miaraba ihany koa ny honorable Alain Tsimazafy miaraba ny technicien ary miaraba ny vahoaka malagasy tsy akanavaka ao ihany koa ny vahoaka navaka trano indrindra ianareo avao itosy zay atao hoe ara-pana manokana tamin'ny fotoana niarahana tamin'ny président Ravalomanana sy ny ekipa rehetrarehetra teny ny député zay isorana manokana koa député namana ny solotena teny zay tena nanao ny ainitsy zavatra satria tena nijoro amin'ny mahasolom-bavam-bahoaka azy ary tena hoe nijoro tamin'ny famarinana ihany koa miaraba ny ekipa ny tosy rehetrarehetra ihany koa tena koa dia mirary soa rehetrarehetra fa tsy miempotsika fa lasa foana namana faniry. Eny ary député Géry Randriambolaina tsy maintsy manana ny ambaranao aloha ianao zany satria député Géry moa zany dia anisan'ny nitarika ekipa hafa ihany koa tamina didy zay natrehana tamin'iny sabotsy iny eo foana ny antsika ny ekipa rehetra ho isika fa eo le hoe pirala mizara dianomby manatsara zavatra daholo zany rehetrarehetra zany reny zavatra nitranga tonga de kobo-soroka tsy mahazo miditra amin'ny toerana tsisy taratasy tamika teo misy taratasy zany ray nandeha bomba lacrymogène ny assourdissante saika isy arrestation teny atoerana teny rehefa nambaran'ny député Alain Tsimazafy teo fa hoe oke tsy fa za mandrehatrafo navita dia tongotra ihany koa rehefa nitakiny voaka Filomarka Ravalomanana dada mijanona aloha mila miresaka aminao zay ny alohan'io teny amin'ny tsena Nanosobe dada Ravalomanana zany ny tsena teny de tena raikitra koa ny vahoaka nanodidina azy tena dada tena ranomaso fijaliana fitarainana député Géry manana ny ambarany ihany koa ianao. Ya raha ny zavatra hita tamin'ny tranga teny tosiny eo de ny tena hoe hita sy tsapa zany fa tena hoe matahotra le fanjakana amin'ny hoe hetsika ataon'ny tiako Madagasikara rehetrarehetra ary anisan'ny tena hoe fietsotrandre zany tena mamofady tsy fampiseho masoandro zay ny anjelazana anazy fa so ihany fa tsy tonga tany amina hoe fisamborany le zavatra eny fa raha tonga tamina fisamborany le zavatra eny mety hafahafa zavatra nitrangaka zay no antony tena hoe mba hitenenana atsika mpitandro filaminany mba jereo ihany ny zavatra tokony atao sy mibaiko tokony raisina fa efa tena hoe anisan'ny tena manao fa trindrifa lavo ny voaka malagasy nareo raha ohatran'ireny zavatra miseho za tsy de mpiteny loatra ny hoe mpitandro filaminana manao zavatra tsy mety na mpitandro filaminana mandray paiko diso fa eritrereto ihany satria nareo tena manana fianakaviana anatin'ireny vahoaka ireny manana ray aman-dreny anatin'ireny nareo mety manana akonana anatin'ireny nareo fa na de baiko ary jereo ihany ny fiarahamonina malagasy fa ny malagasy de tena tsy nitazaina tan'izany hoe tena hoe fikorotanana na fanakorotanana indrindrindrindra efisarana amina hoe fisamboran'olona amin'ny tsirariny sy amin'ny tsihitsiny ihany koa ka anisan'ny tena manahirana zavatra ohatran'ireny ary anisan'ny tena mampakapeo ny vahoaka malagasy indrindrindrindra izay ampitana hafatra de tena hoe tsirariny ntsony atao amin'ny vahoaka malagasy efa mahantra le vahoaka efa tsy anasa le vahoaka efa tsy mihinan-kanina le vahoaka i namana rina fanira moa de niteny hoe amidy hatramin'ny volany ka normal be raha amidy hatramin'ny volany fa na ny andrahoana anatin'le zay tsisy tsony de efa metehitra amin'le famanainandra-pokaty le vahoaka hoe efa misy mizara sakafo masaka andrahoanao anatiny eo nefa le sakafo masaka zakainareo indray mandeha de tsy hita tsony ny aleny avy eo tsy verina tsony iny fa de hoe tena hoe fisehosehoana zahozahoana fotsiny ny zavatra ataon'ny fanjakana am'izao fotoana zao fa aleo mba mieritreritra manaraka ny tim atopoko na ny atokotiko Madagasikara zay tarihin'ny président Marc Ravalomanana de tsy hanonga-panjakana izany fa tena hoe manao ny asan'ny fanjakana ary izy hoe anentana vahoaka malagasy andeha isohatra anarana anaty lesy-pifidianana manentana vola vahoaka malagasy iomana am'izany fifidianana zany satria raha ny fifidianana izy teto amin'ny tany sy firenena de tsy tena safidy amin'ny vahoaka malagasy fa tena hoe konikonina tamin'ireny le hoe doublon konikonina tamin'ny hoe fifidianana safidim-bahoaka de mba tsisy zavatra zany ntsony de hoe tena hoe etanina ny olona ifidy etanina ny olona isoratra anarana de mba tsy manenina ntsony ny olona iza ny olona toyny hitondra ny firenena atsoatsy efa somary efa reny izy ireo ihany satria mba mampanao sondage ihany ika zareo député Géry Randriambolaina hoe makaiza le tendance na le foronana satria tena leo an'le fampanantenana leo an'le resabe ary
tena tsy mahazaka an'le fiainana ntsony le voaka fa tsy maintsy mitady raha iamandreny anterana de mahafantatra an'izany. Ty zao misy message anankiray zany de vakitsika. Salama miara-manonja, raha nitoedratsy asehony reto mpitondra fanjakana ireto de hita sy tsapa fa tena matahotra mafy ny mpanohatra amin'ny fifidianana ka mailo fotsiny isika timina fa tsy makaiza ireo fa na hoaiza ireo dia tsy maintsy ny timma ihany ny mitondra Madagasikara amin'ny taona 2024 Amoromani no nanoratra niny afatra iny zany de salama namana faniry Rochelle ozy izy avy aty Antsirabe teny hitanay reny teny hitosy reny fa tena tsisy ataon'le fitandrona ny filaminana mandeha miambina ny vavadiny timma ve sisa ny asa ozy izy de anjarany rehetra mieritreritra fa de hoe timma anao fiarabana tratry ny taona nefa de reny nanaovana azy zany raha ny hafa no mamory dia tsy misy ny sakana de miteny moa zany zava-nisy tamin'ny Betoky Atsimo ny zava-misy tany Tsoromandedy sy ny sisa kanefa dia malalaka fa ho an'ny timma le satra zany vakitsika ohatran'izay satria tonga moa zany le message député Géry Randriamolaina zay iny amin'ny akabeany fa mino fa avaradrany anko aloha aloha tsara resana hoe inona ny zava-misy anko aloha zany mamaraparana ihany tsika satria tsy maintsy mandamina fotoantsika fa mino fa miandrana koa ny ponina avaradrany député hatry ny efa tamin'ny herinandro iny moa zany hatramin'ny omaly hatramin'ny androany indrindrindra alohan'ny akarany teto amin'ity miara-manonjy ty dia miantso ireo ponina ao amin'ny commune Ambohimangarova zay ao amin'ny hoe fokotany Amboditsiarivo. Am'izao fotoana zao misy tany 720 hektara zay tena hoe alain'ny karana indray zany am'izao fotoana zao dia rehefa nainao le fitarainana ny tenako tamin'ny herinandro iny ary mbola niantso amin'ny ben'ny tanàna androany tamin'izao marainy zao de tena hoe tsy ara-dalàna député ny fomba alan'ny olona n'io tany io ary zavatra mampalahelo de mizara ray tapitrisa reo olon'ireo am'izao fotoana zao isan'olona zay tsy ponina avy eo amin'le toerana no mahazo le vola ray tapitrisa ariary zany hoe manao mandika karapanondro de manao sinia de mahazo ray tapitrisa zany ka zany zavatra zany tsy azo ekena satria olona reo tena mitaraina am'izao fotoana zao ary mangataka mpanao gazety mihitsy ary izy mba ndefaso mpanao gazety zay tondray mpanao gazety zay fa tsy zakanay zava-misy zay efa tena hoe anatina fahantrana ary le tsisy afa-tsy fambolena io sisa ny veloman'le olona any amin'ny faritra iny iny ko moa be mpambolitra teo ary ny tena mampalahelo namana faniry de tena le tany tena volen'le olona no lasan'ny mpanambola am'izao fotoana zao itombo ndray zany ny atao hoe tsy anasa sy ny olona tsy hinan-kanina eto amin'ny faritra avaradrano tsy azo ekena tsony zany ary manao antso avo mihitsy ny tenako eto amin'ny mpitondra fanjakana hoe tany 720 hektara zay jarian'ny olona sy volen'ny olona de olona tsy nanajary an'izany tany zany ve nomena an'le tany olona tsy nikarakara tsy namboly teny amin'ny toerana io ve no isitraka an'le tany zay atao hoe olo-tokana ihany ko fa mody hoe manao association izy ireo ny atao hoe titre angalany an'le tany zany de tsy azo ekeny zany amiko ary tsy maintsy anaisana ndraikitra ihany ko ny antony de tsotra be hoe fananam-bahoaka io fananan'ireo vahoaka zay atao hoe tsy mandady arona ary ameloma vady aman-janaka dia tsy azo ekeny zay fa zay fandraisana ndraikitry ny fanjakana no tsy fantatro fa hojerena akaiky zany momba nareo Ambohimangarova nareo eny Amboditsiarivo zay mieno am'izao fotoana zao enko ny fitarainana enko ny atao hoe tena alahelonareo fa de tena tsy maintsy ifampiresaka am'izay tompona ndraikitra ny vatana amin'io ny tena ary nareo manangataka hidina de tena ho avy any aminareo ny tena koa ifampiantotsika hidina eny hijery fotony zavatra tena misy marina dia hitatsika eo zany no toy an'izay zavatra zay fa tena anisan'ny mampalahelo na manafaniry zavatra ohatran'izany ary ny zavatra hoe manahirana eto amin'ity fireneny ity de tena le vahoaka efa sahirana le olona efa tsy anasa ihany no ohatrany hoe mizaka le atao hoe trindry sy atao hoe tena raha matahora ohatran'izao ary mampalahelo de tena hoe tsy aradrarana zany no angalan'ireo olon'ireo ny tany eny Amboditsiarivo iny namana fanirika ampitainy zay afatry zay ary tsy maintsy ny teneniko teto ny antony teo de tena hoe tsy maintsy jerena ny atao hoe fiveloma vahoaka malagasy am'izao fotoana zao fa tsy hoe rehefa manan-karena ianao na hoe olona manam-bola ianao de anao fitrindrio falavo fotsiny amin'ny zavatra misy ohatr' zany de eto koa de tena mitodika manokana amin'ny sefokotany satria ny sefokotany zany no tena hoe manao an'io tsokombakomba miaraka amin'ireo olona reo makanarany olona etsy sy eroa
ka tsara ihany le se fokotany ampitandremany ianao me se le foko tany a fa jereo vahoaka manodidina anao satria mpiarabelona mpiaramonina am'le vahoaka anao ianao a ka raha ianao indray ny andeha matika an'ireo olonireo amin'ny tsy aradrara sy ny tsy atao hoe mety fitiavam-bola mihitsy satria na ianao an'izany ny tena koa dia tsy azo ekeny zany zavatra zany ka mila mijery ny fiarahamonina ianao andre matosy fokotany a zay angamba ny teny avaty amiko a fa hitatsika eo ny toy an'io raharaha io a fa tsy azo ekeny zany hoe tany 7 hektara zany a amena olo tokana nefa fiveloma amin'ny vahoaka nafaratrano ianareo any fokotany Amboditsiarivo zany a commune Ambohimangarova miomana nareo fa efa voarain'ny Solomamboka le fitarainanareo a 7 hektara zany eo ohatra ny fokotany 67 hektara zany de olona ray no anjakazaka azy a zay le hoe tsy maintsy mijoro de aingana be ianareo amin'ny fanetana mafy de mafy mihitsy nareo de mivondrona fampiresafa efa voarain'ny député zany a hidiny député sy ny ekipany zany a hijery an'izany ary tsy anaiky an'izany mazava ny ambarany 9/7 lalam-pandroana iatoan'ny fanjakana ny fananana ny tsiraray zo hanana fananana manokana l'état garantit aussi izy le droit à la propriété individuelle de mazava tsara ny resany hoe tsy misy fananan'olona azongotana aminy raha tsy noho ny tombontsom-bahoaka kanefa izany dia tsy maintsy andoavana onitra aradrary meloha mazava nge zany nul ne peut aussi en être privé sauf par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique zay raha mbola zay ny lalàna zay ko nanongotanareo fotsiny resaka fanajarirany tany zany misy lalàna koa zany fa tsy hoe mpanambola avany ianao boribory satroka ianao lavalava olona ianao de anambaka an'le malagasy de nareo any Amboditsiarivo zany a efa miaraka amin'ny Solomamboka nareo de efa maray am'izay Solomamboka rapitso misy zavatra ngeza be ho resako amitsika toy ny hetsika anatin'ny fanetana fa rapitso vo iresaka azy amarantsika député ya zay natao hoe fa naisa-piterenana avaty amiko ary manamafonany hoe ny tima tsy miembotra tsony am'izao fotoana zao fa tsy maintsy miroso amin'ny fanetanana ny vahoaka andeha sokatra anaty lisy-pifidianana ary eto ihany koa ny tenako de manetana atsika vaovaradrany hoe manatona atsika fokotany a sorata anaty lisy-pifidianana akoatra an'ireny ekipa zay efa tena hoe fampitima sy ny jeune team de tena hoe mandondombaravagana miantso amin'ny mpiarabelona mihitsy hoe isoratra anaty anarana anaty lisy-pifidianana zay ka de makasitraka atsika rehetrarehetra de ny afatra farany moa zany a ho avy any amintsika ny Amboditsiarivo eny ny tena koa anadiady a anontany zavatra misy marina fa raha nyresaka isy ny be ny tanànanareo Ambohimangarova zay tiako manamarika fa be ny tanàna IRD no miteny an'io zavatra io tamiko androany hoe tsy ara-dalàna io zavatra io a dia zava-dehibe zay amiko fa raha ohatra ka ara-dalàna le izy a tsisy tokony anakatsakanako an'izay zavatra rehetrarehetra ka eto zany de manamafy ianareo hoe ho avy ny tenako a dia mirary soa atsika rehetrarehetra fa manana faharetana kely fotsiny a de samy ho ten'Andriamanitra ho an'ny vahoaka malagasy a mirary soa toko zay raha teo mamarana ny fandarantsika miara-manonja tam'izao alatsinainy fa 20 volana marsa izao de makasitraka anao zay nanaraka ity fandaran'ity dia iverina zany fa dia hadevitra vaovao Solomamboka fa indray miaraka amintsika rapitso misy zavatra ambarako rapitso fa de miomana fotsiny tsika mifanetantsika tazomy firaisakiny fa roso toy tsy amipoditony ndahoara misaotra amin'ny mpanaraka amin'ny fandarana